Eny ary tompo lasy tompo avy tafarakisika amin'ity talata 5 Jolay 2024 ity manantitra ny arahabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina isaoran'ilay naharinao ny fitahiny antsika ka ahafahana miaraka indray amin'ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada ity satria raha tsy izy dia tsy afaka iserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy ka ao anatiny ity fandarana ity no ahitantsika ny fiainan'ny malagasy, ny fiainan'ny Madagasikara, ny lalako-diavina, ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao, ipanjinana ny hoavy amin'ny hoe ahoana zany no hiatrehana ny hoavin'ilay malagasy, ny hoavin'ilay firenena antsoina hoe Madagasikara raha toka zao no iainana, inona ny zavatra tokony atao, inona ny zavatra tokony ahitsy, inona ny zavatra tsy atao intsony ary inona ny toe-tsaina, toe-panahy, toe-batana ihany koa satria izay maha-olombelona ny olombelona hiatrehana ny zava-misy ahafahana ny banjina ny manaraka izany. Zay mantsy ny tena zava-dehibe, zay ny tena zava-dehibe ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hipanjinana sy antrehana ny hoavy satria tsy maintsy mandeha ny fotoana isika amin'izao fotoana izao efa tara de tara amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, ninona pasipasoka eo, ninona fanamboamboarana eo, ninona fahaizana miresaka de tara be i Madagasikara amin'ny lafiny maro. Raisitsika fotsiny amin'ny hoe amin'ny resaka fampandrosoana de tara isika ary tena hoe anya arina be any tsy tazana mihitsy izany antsoina hoe Madagasikara zany eo amin'ny resaka fampandrosoana raha ampidaina amin'ny firenen-kafa izany tsy andeha lavitra akory fa hoe etsy Afrika fotsiny dia efa taraiky be isika, firenena vitsy de vitsy aty Afrika sisa no milahatra amintsika eo amin'ny resaka fampandrosoana ka noho izany tsy tokony ho maty-kambo. Zay mihitsy le fiteny, tsy tokony ho maty-kambo izay hoe manana andraikitra eo amin'ny isaky ny hoe toerana misy azy zany, manana andraikitra amin'izany hoe firenena malagasy izany, aza maty-kambo aloha amin'izao fotoana izao ho anareo rehetra izay manana andraikitra, ho an'ny rejima amin'izao fotoana izao ihany koa no tena tenenina amin'izay satria misy mpitondra eto, misy fitondrana eto Madagasikara le tiana tenenina amin'izay zany le hoe fahefana mpanatanteraka satria fahefana mpanatanteraka no manatanteraka ny velorano izay nataony, manatanteraka ny hoe programan'asa na ny vina isan-karazany izay nitenenina hatramin'izay, nitenenina tany am-boalohany, no tenenina tany amin'ny propagandy fampanantenana an'izao, ny vahoaka tamin'ireny de nihaino fotsiny, ny mpanohatra mihaino ary dia rehefa nandeha fotoana nanomboka teo amin'ny 7 sy 4 arivo, 7 sy 4 arivo, 20 sy 4 arivo, 2 sy 4 arivo, 2 sy 4 arivo, efa taona zany izany hoe rejima na hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany de efa mijery amin'izay ilay olona manao ny tao hoe tombana izy eo amin'ny fiainany, nanahoana ny fivoaram-piainako, nanahoana ny fivoaran'ny fidiram-bolako fa ny zava-misy dia ny ratsy ka izay no nambarantsika teo ny amin'ny hoe raha ny lalako-diavina zany dia maizina izay lalako-diavina izay ho an'ny rehetrarehetra na ny nampanantena n'izany aza hoe nampanantena zao dia tsy de hoe ahitana fitenenana firy-tsony amin'izao fotoana izao fa ny manilika ny tsy fahaiza-mitantana any amin'ny hafa no hita amin'izao fotoana izao. Ny fitsikirana ny président Marc Ravalomanana no hita amin'izao fotoana izao. Ny sasany de tsy mahita tenenina afa-tsy hoe président Ravalomanana zao sy ny sisa kanefa ny fitenanany an'izany nga nampivoatra ny fiainan'ny malagasy la ny andro manentsika ny mpanohatra izay no zavatra misy fa le malagasy zay nampanantenaina ato ambadika ato dia mifafankihoany raha
jerena ilay voambolana zany izay mahalaza azy tena hoe mifafankihoany voakany io tokantrano io de fa ahoanandray no iatrehana nyity fiainany ity ny atsika tsy mahamirifiry ary tena mangatsika io moa fiteny le hoe ririndasa tsy tsaroana fa io moa samy tsy de natadidiny zay tamin'ny heritaona tany fa ny cyclone aloha ny tena nalaza tamin'ireny fa ny am'ity zany ny atsika tena enjana be ary misy ny antso avy any Faratsio, Tany Fotsy, Ambatolampy, Atsirabe, Betafo hoe tena mangitsy aty fa tena enjana be le atsika lay fahasahiranany etsy mbola petale lay atsika ihany koa de tena enjana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ny 5 Jolay moa zany efa nisan'ny teny moa zany reo mpitatitra ny amin'ny hoe amin'ny 5 Jolay mifankahita resaka sarandalana io dia tonga ty ny 5 Jolay fa izy aloha nasindrareo hoe raha ohatra ka miakatra eo io vidintsoloka io dia tsy maintsy manapa-kevitra ihany koa zay mampiakatra ny sarandalana raha ny teto Antananarivo aloha zany no resahana le solika aloha zany zao mbola io izy io mbola tsy nietsika fa mbola tam'le vidiny hatramin'izay ihany ny vidin'ny solika aloha zany eny amin'ny toby izay famarotana ny solika eny dia ny sarandalana zany raha ny teto Antananarivo sy ny hoe manodidina eo zany de mbola janona 500 ariary aloha raha ny datiny anio satria mantsy mitatitra ny teniteny daty hoe amin'ny 5 Jolay anio lay 5 Jolay de mbola 500 aloha zany ny frais satria zany lay solika mbola teo ihany aloha ny teo fa zao any ambadimbadika any tsy miteny amin'ny vahoaka malagasy hoe inona ny zavatra miseho any ambadika any rehefa itsina nefa izy dia fitambarana tsy fahalalana ny mahasoany vahoaka nandritra ny fotoana maro zay le hoe tsy mahalala tsy fantatra ny sasany ny tena hoe mahasoany vahoaka tafiditra ao anatin'izany resaka toe-karena de zao vao mizaka ny vokany rehefa jerena ihany koa le izy dia tsy fahaizana tsy mahay ilay tokony atao eo amin'ny fitantanana izany antsoina hoe firenena izany fihetsiketsehana ivelany betsaka fa hay zany tsy mahay an'ilay andraikitra tokony atao fampanantenana misy projet io samy mahay projet daholo zany hoe projet de société zany vinam-piarahamonina samy mahay an'izany arakarak'sy iny moa zany arakarak'izay hoe lalakevitra politika maharesy lahatra dia iny zany eo iny fa ny hoe resaka hoe inona ny resaka momban'ny sosialy resaka toe-karena sy ny kipitsipitsony isan-karazany samy mahay an'izany daholo ny akamaroan'ny olona fa eo amin'ilay fanatanterahana izany eo aloha zany hoe tsy mahafantatra tsy mahalala ny tena maharary ny vahoaka ny zavatra tena ilain'ny vahoaka manaraka an'izay rehefa tsy fantan'le izy rehefa tsy mahalala de maninona tsy mahay an'ilay raharaha rehefa tsy fantany moa zany inona no ainy eo zay le izy rehefa tsy mahafantatra ianao rehefa tsy mahalala ianao dia tsy mahay zavatra reo mantsy mifampitohy tsara mihitsy de ny vokatra zay anefa eo amin'ilay sady tsy mahalala no tsy mahay de fa misy fiatraikany ratsy na côté positif zany côté négatif fa le négatif tena tsy ao vao eo fotsiny de rehefa mandeha ihany rehefa tsy mahalala izy rehefa tsy mahay izy de tsy ho vitany mihitsy n'ilay raharaha na ilay asa fampitohy ireo lojika be zany rehefa tsy mahalala izy tsy mahay izy dia tsy mahavita izy zany ny zavatra miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao iza moa no tokony iza moa ny antefaniny zany no resahana zany hoe tsy mahalala tsy mahay tsy mahavita ny rejima amin'izao fotoana izao no tiana tenenina amin'izay fa ny mifanohatra amin'izany raha mahalala izy raha mahay izy raha mahavita izy dia positif ny vokatra ohatra ny mpianatra ihany io zao zany zao ao anatin'ny fanalana
BBC zany mpanala beps amin'izao de ataony testa zany testa famaranana le atao zany a mandrapatonga nanomboka maly de andro faharoa an'io de rapisy de hatramin'ny lakamisy any ny BBC dia ho an'ny mpianatra zany de mazava tsara hoe mahalala izy a mahay izy a de mahavita izy a vitany taom-pianarana farana ty amin'ny fotoam-panadinana rehefa tena feno tsara zay a tsy maintsy afaka le mpianatra tsy maintsy afaka le mpianatra satria fatany tsara ny zavatra ataony ary mahay tsara izy mandritra ny taom-pianarana zay diaviny ary vitany izay tokony atao na vita devoir izy mpianatra tsy mahavita devoir ave de anatena no afaka ohatra zany na hoe mpianatra tsy mahay ve de ho afaka formule raha tsy hainy de ho afaka ve zay ny le izy ohatran'izany mihitsy ohatran'ny mpianatra mihitsy io zany a mahalala tsara ny tokony ataony izy a dia mahay tsara ny zavatra atao izy a de mahavita tsara ndretrarehetra izy a dia inona ny vokatray pozitifa afampanadinana raha mpianatra raha mitantana firenena ianao zany dia ireo telo ireo le izy zany hoe raha vo eritreritra ianao zany hitantana firenena de efa tokony ho fantatrao zay zavatra zay moa zany dia lesona ohatrany hoe formule mihitsy raha manao matematika na manao fizika na manao inona de formule zay formule ne dika formule de la clé ahafahanao mahatateraka antsaka sy andavany ny adidy sy ny andraikitra izay akinina aminao zany izay le izy raha ohatra ka ohatrany tsy mazava aminao dia antanio président Marc Ravalomanana ary ny teneniny zany tao amin'ny magro tao a Beoririka ary zany moa ny teneniny foana ary zany dia fototry ny fahombiazana izay nyainany firenena malagasy nandritra ny fotoana izay ny tantanany tsy tongatonga ho azy ny fahombiazana sy ny fandrosoana fa tsy maintsy misy antony reo aloha zany dia anisan'ireo dia eo ny efa mahazatra antsika hoe ny fanajana ny lalam-panorenana eo ihany koa ny fisarahan'ny fahefana mazava tsara ny fanajana tsara ny demokrasia inona ihany koa PDB hoe fanajana ny mangarahara fanajana ny zon'ny hafa sinsisa na amin'ny lafininina io na amin'ny lafininina ao anatin'ny firenena anankiray fa matoa zany ny firenena malagasy tena fahadiranovana amin'izao fotoan'izao ilay vahoaka dia tsy misy mipetraka izany rehetrarehetra ny hatrany voalohany mihitsy hoahoahoa mibetsaka resabe mibetsaka de resaka matikambo mibetsaka zay ny tenen'le ray aman-dreny mitenanay vomaly ariva mihitsy hoe eto ane ozy izy monsieur Rina Rabe Mananjara resaka matikambo mibetsaka eto zany ny fahitana azy ny fanajana ray aman-dreny tena tsy aotsony ny fanajana izay tokony ajaina na iza io tsy mipetraka araka ny tokony izy satria maninona le fanabiazana fa vohatra amin'ny voalohany hatrany amin'ny primaire de efa tsy araka ny tokony izy ny fanabiazana ny mpampianatra tsy mahazo karama hatrany amin'ny fampianarana ambony tsy mahazo zay atao hoe valika sasara ny ireo zoky ray aman-dreny mpampianatra eny amin'ny université tsy mahazo ny valika sasarany kanefa ireo zay atao hoe mipetraka amin'ny seza zay hipetrahany amin'ny fitantanany amin'ny sehatra maro samihafa ny akamarony dia tsy nahazo fahaizana raha tsy nisy an'ireo ray aman-dreny eny anivon'ny fampianarana ambonyreo zay tsy nandalo teny amin'ny université aloha zany de tsy mahay an'izany tsy fantan'izany hoe valeur ny fampianarana ambony zany tsy fantan'izany hoe maizy azy ny mpampianatra zany ary ny any amin'ny université tsy hoe resaka hoe mampianatra fotsiny fa hoe mpianatra mpikaroka zany hoe raha eny amin'ny fampianarana ambony ianao zany raha hoe eo amin'izay sehatriny hoe mampita fahaizan'izay dia mikaroka ihany koa mikaroka toko tiana ny tantaram-pirenentsika aza amin'izao fotoan'izao mbola BDB no manjavozavo ny vazaha no nanoratra ny tantaram-pirenentsika fa ireo teratany malagasy zay tenena hoe mandany mondro kely mihitsy mandany fotoana mandany vola mandany inona lanina taona zay azo lanina raha zay fotsiny raisitsika ohatra
amin'ny famantarana nyty Madagasikara itya de tena zava-dehibe zany kanefa ny zoan'izy ireo hatram'izao taona 2024 ve rangaty de zay zoan'ireo mpampianatra ireo na mpikaroka na ny mpikaroka mpampianatra de mbola tsy milamina foana hatram'izao ny mpiasany eny amin'ny université raha zay no raisitsika ohatra menimenina foana io ane tsy vitan'ny tsotsorona fotsiny hoe ka le gasy koa be menimenina tsika gasy aloha be menimenina amin'ny fiainana andavanandro zay fa raha ohatra izy menimenina satria ny zoany tsy azo ny volany tsy azo nefa ianao etsenanne tsy manao fety foana fa ngamba manangana podium tsy andanimbola ohatra fotsiny zany misy vola miala foana ninninona ataonao raha vao miresaka hoe fety raha zay no raisitsika ohatra de tsy maintsy misy vola miala eo de mba ahoana moa zany rele vola lanina amin'ny fety reny tsy midika mihitsy zany hoe aza manao fety fa ny tena izy ny tena mendrika de ny hoe tena tsara ny fety raha ohatra ka ilay vahoaka hoentina eto Madagasikara dia mahatsapa fisondrotan'ny farim-piainany tsy hoe fisondrotan'ny vidim-piainana samy hafa zay hafa ny vidim-piainana hafa ny farim-piainana rehefa misondrotra ny farim-piainana dia afaka miatrika ny vidim-piainanao reo zany tokony fandanja tsara fa rehefa misondrotra ny vidim-piainana nefa ny farim-piainan'le olona me milatsaka de fahafatesana dikan'izay fahafatesana amin'ny lafiny maro fahafatesana raha-toetsaina fahafatesana eo ara-batana fahafatesana eo amin'ny fiariana amin'ny ankapobeny fa resaka teknika mantsy zany zao ka zay no tenentsika hoe tizy raha-pireneny tiany tsy vitany hoe mandeha fotsiny am'izao tsy vitany hoe fampandriana drisa mibezaka de hoe ampandiziko kely etso reto de anao fety kely etso de alefa kely etso ny tombola de variana am'izay izy fa ngareny mahavany olana efa nitambatra hatram'izay ary lizy rehefa tena jerena mpandinika no miteneny io amin'ny kam Madagasikara am'izao fotoana zao dia ny atao hoe 20% ny fahavoazana eto amin'ny firenena tompoko dia tsy miankina tamin'ny vahoaka malagasy zay ny 20% ny fantrana eto Madagasikara de tsy miankina amin'ny vahoaka ny 20% mety hoe miankina aminy zany ara mbola misy hoe mbola resaka hoe mbola tena zay marina veno izy fa rehefa tena jerenao zany dia ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena sy ny fahantrana eto amin'ny firenena dia vokatra izay tsy fahalalany ny mpitantana izay vokatra izay tsy fahavitany ny mpitantana izay ny zahatra tokony ataony ary tsy fahaizana aloha tsy fahaizana zay vao ny tsy fahavitany zany ka rehefa ireo zany mitambatambatra inona moa ny idiran'ny vahoaka am'izany mora mantsy le miteny hoe le vahoaka malagasy mafilo tsy azo tenenina vrehitra kamo zany no hoe no any ananina any rehefa hiala bala ny sasany de zay no teneniny dia mpanohatra ihany koa moa de efa maty tsikera mihitsy hoe ndereo mpanohatra eo tsy mba mitondra vahaolana fa tatatata fotsiny eo sy ohatran'izany ka le zavatra tenenina ve marina sa tsy marina hoe tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zao de mitaintaina foana ahoana io viditsoloka io ahoana io hiakatra sa tsy hiakatra sy ny sisa fa le izy moa zany rehefa tena hitsina ny resaka de hohita eo miakatra ny solika hohita eo de ahoana frais am'izany de hohita eo ny fandehan'io fa zareo zany zay atompona andraikitra isan-karazany any eto amin'ny firenena dia hitako am'izao fotoana zao hoe mikiropaka ino moa tsy hidirantsika fa anazy any zany hoe mandresy lahatra andreo petrolier ony zao hoe anazy any zany fa hohita eo izay atoy namana fanira zafy manantany efa io ianao io misy ihany koa ny mpisehatra rehefa aveo tonga dia miarabanao ary aloha de menanao sehatra ary eny ary miraba reny de misaotra anao ihany koa mitatana ny fandalana amin'ny alalan'ny fanokafana izany
sy ny fitondrana nireo tsara ho fantatra zany tao anatin'ny 420 ora miaraba nireo namana teknisiantsika ihany ko izay miara-dalana amintsika am'izao marana izao ny eto amin'ny foibe sy ny any amin'ny lasolova irina aloha aveo de ny any amin'ny foibe sy ny any amin'ny radio mada ka anaovantsika n'izay kokoa zay satria ny radio madamo fantatsika tsara zany fa mampita amintsika misy fandaminana kely fotsiny ho ataonay rehefa aveo satria ho avy eo ny namana Clovis avany Toliara rehefa aveo raisiny reny ny député Rambo de fa handalana zany am'izao fotoana zao hiaraka amintsika zay no hoan'ny fandaminana zany satria izy ty moa sakilehana daholo zany ny any tena ny any ny hafa de tsy maintsy atao zay fandaminana rehetra izay zany tsy maintsy saraka amin'ny tenako miala amintsika meleloko ny tenako rehefa aveo satria dia tantely amam-bahona amin'ny fiainana mbola natotosa adidy ara-pianakaviana satria moa zany de misy nodimandro amin'ny fianakaviana de mbola hanao zay adidy farafananana ny ray aman-dreny izay dia hiala aloha zany amin'ity androany ity zany araka ny safidin'ny andro fianakaviana hanaovana fanotrihana andrazana de hanaovako fialantsiny sahady amintsika zany rehetrarehetra zany dia eo am-piandrasana ny solombavampoka Madagasikara Rambosalama Emilien zany sika am'izao fotoana izao zay maro rasanina koa mahasolombavambaoka azy betsaka ny zavatra rehetra zay arindra sy alaminy dia efa andalana hiatrika amintsika izy rehefa aveo ny hitondrantsika ny fanadihadiana mandra-pahatonga ny tompo-toerana zany zay miara-dalana amintsika rehefa maraina tahaka izao dia mazava ho azy hiresaka ny vaovao zay nitranga tao anatin'ny 420 ora zany tsika ataotsika hoe inona moa zany le zava-misy eto amin'ny firenena hoe tsy mahagaga tsy mahataitra itsony zany raha ohatra ka mare isan'andro san'andro fa nisy fihetsiketsehana andray tany misehatra ohatran'izao nisy fitokonana andray tany misehatra ohatran'izao ary nisy ireo tsy fahafaliana tany amina toerana tary na zaty sy ny sisa ny hoe eto andrenivohitra de efa mahazatra zany ny any amin'ny faritra koa de misy an'izany saika ho isan'andro ary eo ihany koa ilay hoe tsy fankatoavana ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina any amin'ny faritra rehetrarehetra any de ireny zany no tany saina sy saika voaresaka amin'ny fampitam-baovao ny tambajotra sosialy moa iny tena aingana be fa mila fahamalona ihany koa ny mizara vaovao amin'ny tambajotra sosialy iny satria tiaka ny toeran'ny mpanao gazety daholo ny olotsotra rehetrarehetra de any anatin'le fizaram-baovao mampiavaka ny professionnel sy ny olona tsotra zay mizara n'le vaovao zany inona tiako ambaran'izay zany de hoe mila recoupement tsara mihitsy ny fizaram-baovao de mila ihany koa nefa fahamalona ho an'ny fizaram-baovao mba tsy hiteraka zany rehetrarehetra zany vikorotanana na hiteraka zany rehetrarehetra zany fisavoritahana zany satria aingana be ny fandraisan'ny vahoaka zany sy ny mpikirakira ny tambajotra ny vaovao indraindray de mila fahamailona zany ka matetika aza na ny fitondram-panjakana aza de tratra an'izay ihany koa mizara vaovao tsy marina tsy vita fa tambajotra sosialy na toe réseaux sociaux manko de fitambarany reny tambajotra sosialy zay ampiasaina ny Instagram ny FB ny TikTok ny YouTube ny Twitter sy ny sisa Snapchat be da be zany de fitambarany rehetrarehetra reny zany no ataontsika hoe réseaux sociaux zany ka samy manana ny fomba hitsinjarana sy hizarana zay vaovao zay zany rehetrarehetra de mila fahamalona zany fa tsy midika akoriny zany ny hoe tsy azo atao ny mizara n'le vaovao fa mila fahamalona fotsiny zany satria raha diso ny vaovao dia diso daholo zany ny fomba nandraisany sy ny zarany rehetra azy de aingana nefa fampitahany zany fiparitahany iny eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny ka ity vaovao zay resahantsika ity ohatra zany zao de efa nyresahantsika tamin'ny farany herinandro teo hoe nanao fanairana ny teo anivon'ireo interna eo anivon'ny hôpitaly zany reo zany mpianatra ompitsabo zay efa manakaiky ny hamaranany izay fianaran'izay ary efa manomboka misehatra ao anatin'le tontolo
manodina zany an'lay asa eny anivony hôpitalim-panjakana. Ny hôpitalim-panjakana de misy an'ireo mpitsabo zay hoe mpitsabo moa mazava ho azy, de misy an'ireo professeur, misy an'ireo dokotera zany, fa misy ainko zany ny mpandrara eo anivony zany hôpitalim-panjakana zany, fa misy andreo interne nareo mpianatra zay efa manomboka iroso an'izay fa maraparana zay, na de misy sokajy ary izy ny am're taona zay ianarana ka arakarak'izay sokajy n'lay andraikitra raisiny eny anivony hôpitalim-panjakana na hôpitaly be, de reny le hoe interne zany efa manomboka mizatra asa, manomboka mianatra asa ary maka an'izay mety ho asa tandrify ao anatin'izay asa raisin'izay eo anivony hôpitalim-bahoaka zany, de zay asa zay zany no handraisana an'lay zo tokony hosotrahany, tambony tokony ho raisina, ary efa manombonomboka maka an'le hoe tokony isy karama melony fotoana zay tokony raisin'izy ireo zany, fa manao pratika efa manao pratika, de eo anelanelany eo be da be ny fampianarana mandeha, fa misy sokajinasa ihany ko rina zany lay mivoaka zany am'lay sekoly na miankina fanjakana na zay tsy miankina fanjakana, le hoe mpanampy zany, io moa zany netrony tsy de mety le hoe mpitsabo mpanampy, le hoe paramède, fa dia mpiara-miasa zany amin'ny tontolon'ny hôpitaly zany, de ina moa zany zany de ireo zany ilay mety infirmière, mety ho sage-femme sy ny sisa ohatrohatran'izay zany ilaina an'ireny, ka reo mitambatra zany manodina amin'io hôpitaly be io na hôpitalim-panjakana reny zany, na CSB na CSRD na CSRD, CHDD sy ny sisa zany, ka reny rehetrarehetra reny zany no mitondra am'le kalitao an'le fahasalamam-bahoaka, de ireo no manao ny rotation, manao ny fandaminana any amin'ny hôpitaly sy any am'ireo centre de santé rehetrarehetra any zay andraisana ny marary, de samy efa nahenontsika daholo rina fitarainana, indrindrandrindra miparamède ny réquisitionnena tamin'ny Covid-19 nanomboka tamin'ny taona 2020, hatram'izao mbola misy zo tokony hosotrahan'ny paramède mbola tsy azo. Misy an'ireo fampanantenana maro be tokony ho raisin'izy ireo, na hafana zany ny karakara ny malagasy sy marary tamin'ireny andron'ny Covid-19 reny, nefa mbola tsy voaraina izy ireo, mbola tsy nirotsaka ny bondekesy ny sasany mbola tsy naheniny fofony sy tsy mbola nahita ny lokony korona, kanefa ny asa andro aman'alina zany. Zay nireo nakaiza ny vola de mifanjakana moa rehefa ny tabataba ny paramède tamin'izany de hoe aka bénévole, de reny bénévole reny naparitaka reny, nefa tsy nakaiza akory fa tsy maintsy nitodika rehefa tonga le deuxième vague, troisième vague am'le resaka Covid-19 de niazakazaka tato am'le paramède ndray, de zay le fanilokiliana sy fanaovana tsinitsinina n'le zaza malagasy satria tsy tsapa zay ho an'ny olana. Ndraindray rehefa mieritreritra le fitondram-panjakana de mendrika fa nianatra ve reto olona misaina ve reto, olona mandinika ve reto nendreto ve maso mijery sahininy satria raha ohatra ka olona misaina, olona mitantana raharam-panjakana zany de saripady amin'ny daholo na iza eny aza hatrany amin'ny hoe mety ho farany tsy manana fahaizana ka manao ny asa faran'izay tena bitika indrindra mamafalalana ohatra sy mandroaka fako, miendrika ajaina amin'ny tontolon'ny asa tandrify azy daholo ny olombelona rehetrarehetra, zay raha teo ny ambarany lalam-pandrenina hoe miendrika ananasa nyvoaka malagasy ary zay miasa de tokony hisitraka ny karamany, lalam-pandrenina no miresaka an'izany ho vakiko zany de horetiko amintsika eto hoe aizo amin'ny lalam-pandrenina no miresaka an'izany, ka efa nietsika amin'ny paramède fa mbola tsy vita, ary matetetika za mahita amin'ny président amin'ny paramède Matoa Albert mba hitako ihany maneho hevitra eto sy eroa ny amin'ny hoe mbola betsaka ny zavatra andrasanay ary rehefa mihaino amina olona samihafa ianao de miteny daholo reny olona reny zay miasa ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fitsabony hoe mbola misy ambimbavanay ihany fa tairitairo le izy mba resahanareo le izy de tsika moa miresaka foana rina fa misy limitiny koa le izy hoe any amin'ny fanjakana fa tsy amintsika ny saosy ny vola ny boby donc tsy afaka tsika zany
hanao mazia fa ny ataontsika de miteny fa enao concerné kosa zay nge le fahasahina enao concerné kosa mitenena mijoro fa raha ohatra ka tsy miteny tsy mijoro de any iny atelon'ny rano any iny tsy tadiditsony iny levona any iny paramety zay resako zay fa manana ihany koa ny fomba fijeriny ny amin'ny zava-misy ny solidarité ny amin'ny orona tamina resaka gadra anankiray mpandraraha lehibe de nisy mpitsabo nampidirina ny samborona de nampidirina ponja de nietsika mpitsabo hoe tsy manaiky an'izany zay ohatran'izany ihany ko nisy fisamborana professeur nandritry ny reny fotoana ny covid-19 reny ny teny izy ny zava-misy amin'ny fahitany ny gestion covid-19 de resaka CVO ty de aingana ny fisamborana azy tany Thomasiny zay tsaroantsika tsara de nakarina tetỳ Antananarivo de misy solidarité ny eo anivon'ny mpiasa tontolo ny fitsaboana amin'ny ankapobeny mihitsy fa tsy vitatreo fa ny personnel en santé nareo mpandrara mpanodina an'izany hôpitalim-baoaka sy ireo centre de santé rehetrarehetra eo ihany ko dia mba nanana ny revendication par rapport ny zavatra iainan'izy ireo ihany ko de nyteny izy ireo hoe zao koa ny fomba fitantanana tsy mety sy everinay fa hanatsarana ny reto asa ireto satria tsy ny mpitsabo mpanampy ihany na ny mpitsabo ihany no manodina amin'izany hôpitalim-baoaka zany sy izany resaka centre de santé zany fa izahay ihany ko de manodina an'izany amin'ny mampandrarany tontolo ny fahasalamana ao anay na ny personnel en santé de tsy mifandraika am'le personnel ny administration sy ny teknika amin'ny part zany PAT iny amin'ny université satria ny université rehetra zany de misy an'ireo mpandrara zany de ireo mpandrara ireo ko de efa niteny de zao zany le interne ndray miteny rina zay le tenentsika tolona madio ara-dalàna ne no ataon'ireo rehetrarehetra zay mirevendiquer am'izao fotoana zao hoe tsy ara-dalàna forotsaky ny karamanay satria tara ny fanjava raiky lasa tsy izay tsony zava-misy eto Madagasikara fomba fiteny le hoe 30 andro fanjava raika fa lasa 40 andro le izy am'izao fotoana zao tsy 5 andro tsony fa 40 andro 5 andro 10 andro dikan'izay zany tara ray volana na tara tapa-bolana ny fandraisana karama marimarina kokoa tapa-bolana fa zany ara mbola miadivalitra be tsika miresaka am'izany fa misy aty amin'ny 2 volana 3 volana mbola tsy mahazo karama ny mpiasa zay tokony misehatra amin'ny asa mpanjakana zany de mirevendiquer mitolona miady mitaky izy ireo hoe tara be le karama aiza le indemnité tokony isitranay le technicité ohatra ny anivon'ny PAT le 25% tsy mety aminay io fa tokony izoirany le 13% zay ohatra ny interne de ohatran'izany ohatra ny ato amin'ny MAE zay misy syndicat anankiroa inona ny fahadsoana inona ny tokony hoe eloka be vava amin'ny fitakiana izy ireo hoe mbola misy indemnité de représentation tokony hositrahanay ary otsay le izy efa nekena le izy ary efa mivezivezena tany ny loi de finance initiale sy ny rectificative ary efa nitakina dossier taty aminay de efa nomenay daholo ny information par rapport am'izay fa maninona le izy tsy mety mahazo larana tsy mety appliquer tolona madio iny zany riny ary mialohan'izany tolona madio zany eny anivony reny sehatra isesana izy ireo de misy ny préavis ana grève tsy maintsy misy ny préavis de grève ary zay préavis zay mampafantatra ny lehibe ao anatin'ny orinasa na ny département ministérial ny amin'ny hoe hanao grève reto mpiasa reto afaka 27 ora 27 ora ary rehefa atao le fitokonana tsy mihoatra ny teoram-piasana izy no mitokony lalàna tompoko no miresaka an'izany zoarakasa mpiasa zany ary zoara-tsindikaly zany arovany lalam-panorenana ny asa sy mpanohana an'le fitonam-panjakana nanomboko maly misy ambadika politika le grevon'le mpianatra le grevon'le mianadrara mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly de misy mahita mihitsy ny sasany manao hoe hita fa de ty olo ty de mpiatrika anivon'ny tim zay sisa lefa aminonafony rdetaka zay sisa lefa aminonafony roeraoera ary zay sisa lefa aminonafo ny tsy mahazaka démocratie zay sisa faminonafo ny tsy mahazaka fahalalahana maneho hevitra liberté d'expression
de tondrona misy ambadika politika de lazaina fa timma le tsy fantako moa zay azo sary refa hoe timma hony io tena mahavariana le izy sady tsy mahay mampiasa lalàna tsy mahafantatra lalàna le mpanohana an'le fitondram-panjakana fa boloky asaina manoratra satria tsy hitan'izy ireo zay amin'ny onafo ny fitokonana sy ny fitakiana etseroa ho an'ny eto Madagasikara indrindra eto Antananarivo renivohitra rina de ampangaina ho misy ambadika politika daholo ny fihetsehana ino moa ny tenen'ny syndicate eo anivony eo misy hoe mbo menatra fitakiana ara-syndikaly madio ny anay ministra rehetra teo tsy nanana problema taminay fa maninona ianao vao tonga aty manana problema aminay tsy hoe te hanana problema le syndicat fa le fomba fiasanao mifandray aman'olona aloha de tsy ampy mihitsiny misy ane de ministra miavinaviny ary tsy mahay akory ny le tena hoe inona moa zany le communication interpersonnelle tsy mahay tsy mahalala tsy mahavita araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana zany zava-misy eto Madagasikara zany de tsy vita an'izay indray fa dikandray zay fihetsiketsehany etseroa ho fanakorontanana dikan'izay zany le lalàna mihitsiny zany manomboka eo ny lalam-panorenana sy ny lalàna samihafa mihitsiny zany no dikainy le fitondrana am'izao fotoana zao sy ny mpanohana fitondrana satria ny zonao zany ny fahalalanao maneho hevitra ny fahalalanao migrevy ny fahalalanao isam-batan'olona ny fahalalan'ny mpiasa samihafa de tsy azo atao satria raha vao manao izany zany de raisy ny fitondram-panjakana ho fanakorontanana satria antsika mahita hoe any Anosy Belleville lazaina fa fikambanan-jiolahy ny fikambanana mijoro ara-dalàna ary mitolona ady madio affaire civile raha-tany dia adika ho association des malfaiteurs ny fikambanana tsotra mitolona ho an'izany ny safiny fotsy dikan'izay zany le fitondram-panjakana mihitsy tsy manaiky tsony ny isin'ny olona miteny ny isin'ny olona manao fihetsiketsehana eto Madagasikara mitaky any amin'ny tandrify azy tsirairay avy na syndicat zany io tsy mahazo migrevy tsy mahazo manao fitakiana association io zany tsy mahazo mijoro tsy mahazo manao fitakiana antoko politika io zany tsy mahazo mijoro tsy mahazo manao fitakiana ka namba itena le antoko politika andeha any amina toerana anankiray tahaka nambarany président Marc Ravalomanana hoe misy grand hôtel le teo any tsy afaka mandray an'izany ary zany anefa zavatra ny aina ane nisy volona politika anankiray koa tadidiko tsara mihitsiny nieritreritra hanao fionana fandrona fantelo to amin'le trano malaza be eto Antananarivo renivohitra fa natahotra le tao hoe tsy possible atsony fa voalasinareo tamin'ny zavatra nataonareo voalohany teto de tonga teto ny mpitandro filaminana naka renseignement ohatr'inona ny pendre zareo teo amin'ny fantrano de onao n'iza ny facture teto de iza ny olona mivezivezy teto nandohan'izay de atao inona le renseignement fa misy risque na intimidation zany misy influence politique tonga any amina grand hôtel samihafa zany de nefa rehefa tsy makany am'le trano lehibe indray le antoko politika na le vondrona politika arina ka te andeha any amina trano manoka de sakanana andray tsy mahazo makany amina propriété privée de ho aiza foana dikan'izay le fahalalahana maneho hevitra ny démocratie sy ny zavatra rehetra atao mihitsiny zany no voarara am'izao fanjakana zao eto Madagasikara de azakaga raha tenin'olona hoe fanjakana DJ eo ihany le sens propre an'le DJ fa eo ihany ko le sens figuré dijadona zay le izy ane satria bloquenao terre be da be ny fomba ilazana efa menirina teto ny définition ny jadona de so de mieritreritra le fanjakana fa amin'ny Birmanitsika rina na amin'ny Korea Avaratra na amin'ny Korea Avaratra à la limite en Thaïlande mbola misy an'izany en Thaïlande hafahafa mihitsy le fomba fanao le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany no mametraka an'le fitakana anatin'izay hoe lalan-jadona zany de ndao nge notsy tolona ataon'izy ireo tolona madio tolona fikatsahana tsomotso kanefa de lokony tolona maloto ho tolona misy ambadika politika mampalahelo tagnazavatra oatra zany aloha enotsika aloha no hoe inona ny tena votoato ny fitakiana ataon'izy ireo tsy ekena intsony ny fandrirarana ataon'ny androm-panjakana tsirairay manoloana ny famahana ny olanay tsy ekena ny fanaovana fitaovana
ny fitaovana politika sehatra ny fitsaboana ka ampiasana olombitsy anatanteraka izany. Tsy ekena ny ary-tsipahanay marindramy fa tsy manana filopitantana voafidin'ny internet Madagasikara izahay fa olona nanolo tena fotsiny iny fa tsy nifidin'ny interna rehetra. Tsy ekena fampelezana vaovao ny asa fitsaboana ataon'ny interna. Raha sanatria ka miniatsimiany tompona andraikitra dia rosa midingana manaraka izahay. Be da be ny ministera, ny ministra mifandimby teo fa rehefa niakatra ny fampiakaran'ny mpiasam-panjakana izay volazan'ny filoham-pirenena dia niakatra foana ny presalairany interna sy ny interna qualifiant. Mazava tsara zany fa magaga inona ny zavatra misy zao, maninona aoka azavaina aminay hoe maninona tsy nampiakarina tsy miakatra ho azy haka ny fanambarana filoha. Zay ny antony mahatonga zay mihetsika amin'izao ary zay dia sa hoana ry zareo, zay dia sa izay rehetra ary zay tsy emotra raha tsy mivoaka miatra izay fampiakarakarama zay araka ny grille indiciaire izay fanapetraka aminay interne. Efa intelo metaona zay ny fifampiresahana tamin'ny ministera ary nisy solitena avy ato amin'ny association ny internet Madagasikara izay nolazaina fa hoe filoha ireo zany olona reo zany no niona tamin'izareo tao amin'ny ministera ary nisy zany fanambarana izay niarahan'izy ireo niaraka tamin'ny ministera. Hitantsika ireny tafahita lavitra tamin'ny zoma lasa teo izay nanambara fa hoe foana ny tolonanay ary mbola pandiniana ny famahana nylay olana eto amin'ny interna. Ankehitriny nefa ireto interna izay hitanareo marobe ato aorianako ato reto dia tsy manaiky an'izay zavatra izay. Magaganay ina moa no antony mahatonga mpitandro filaminana aty amin'ny enceinte hôpitaly. Izahay dia tsy mpanakorotana, izahay dia mpitsabo. Hitantsika reny zavatra misy eto amin'ny firenena, betsaka ny zavatra very reny tokony enjehantsika reny fa tsy izahay mpitsabo nitaky ny zoanay araka ny rariny tokony isitraka an'io zay dokotera daholo fa tsy mpangalatra aoka tsy hisy tsony raha matahora izay dia sary zay tsy matahotra ny mpamoretana sy ny raha matahora atao aminay zay tsy emotra aoka zavatsara. Eny ary zay iny zany eferitsika fa mazava zay message zay ampitain'izy ireo zay anen'ny hôpitaly mpitandro filaminana maninany tokoa moa zany mpitandro filaminana rina mila filaminana niny anen'ny hôpitaly ary zo mazava tsara mihitsy ny takin'izy ireo anatin'izay tolona madio zay fa adiko mpanakorotana de zay le tiatsika teneny na ary ny resantsika teo ny amin'ny hoe reo de efa raisinao mpitsabo reo ary tena manao ny asa ary ny ampahanasa rehetra saiky ny 300 raha ny fantatsika de izy ireo daholo no misehatra anatin'izany asa zany. De zay le resantsika rehefa tsy manana vahaolona le fanjakana de inona ny ataony fa nadroadrona fanapepona fandeha metsaina no entiny rina arabe mananjara zao ianao rina anisan'ny niditra hôpitaly farany teo satria alohantsika tokoa de maka ohatra mivaingana zany nandritry ny teo amin'ny tapabolana mahery teo anao na 3 semaines na tany amin'ny hôpitaly zao moa ianao mbola mivezivezy foana hatramin'izao mitsabo fa rina mety mahita tsara mihitsy ary vavolombelona zany hoe ahoana ny fiodin'ny asa eo anivon'izany hôpitaly mpanjakana sy hôpitaly mbahoaka zany de aleo mba hitatarany rina zay vavolombelona mivatana mba entina ilazana hoe miasa sa tsy miasa reto mpianatra asa reto zay mpianatra dokotera zay ivoko mpitsabo tsy koela ary mitombona sa tsy mitombona zavatra takin'izy ireo rina arabe mananjara. Zao mantsy le izy ao amin'ny hôpitaly eo zany dia misy sokajy maromaro zany aloha zay aloha tsara ho apetratsika tsara ao zany ny atao hoe any amin'ny any etapiny any eo amin'ny resaka tontolo mpitsabo io misy professeur de misy docteur spécialiste de misy médecin assistant de isan-karazany arakarak'izay zany no fipetraka izy fa ao anatin'ny fitsaboanan'ny olona sy ny asa ao amin'ny hôpitaly mpanjakana ny resaka eo de misy tokoa zany ireo interna ireo misy moa le hoe interna de hoe interna qualifiant dia izy ireo zany dia tena mandray anjara be de be amin'ny asa eo anivon'ny hôpitaly mandray anjara be de be inona moa zany asa zany eo amin'ny fitsaboanan'ny olona izay marary misy service be da be amina hôpitaly anankiray zany
misy hoe erbisy be da be ao zany dia miparitaka amin'ireny ireo interna zay resahantsika dia mitiano marihana dia ny hoe tena tsy hoe mandehandeha fotsiny na hoe tsisy atao ka mandeha makany amin'ny hopitaly ireny interna eny fa tena miasa mihitsy na dia hoe mbola ao anatin'ny fianarana aza io moa zany le nytenena atao hoe tafiditra ao anatin'ilay pratika raha hitsabolona ne ianao hoe tsy vitan'ny resaka teoria mandeha aloha ny teoria isan-karazany fa ny fampiarana azy no tena zava-dehibe ain'olombelona raha teo zany no tsaboana marary ary ny pratika ny fampiarana ohatry ny asa rehetrarehetra ihany io ohatran nenay zao hoe asa fanaovan-gazety raha hoe imo tena raha ny tenanay moa de tsy tiany mihitsy hoe journaliste de salon eo fotsiny miodikodina eo de mijerijery internet eo de mamaky gazety miodikodina eo de eo de vita fa ny pratika ny fampiarana ny tena ahaizana ny asa na asa fitsaboana io na asa fanaovan-gazety io na inona io zay le izy ka raha hoe raha ho an'reto interne reto zany dia ao anatin'ilay fampiarana ry zareo ary ilay fampiarana ataony no mampitombo ihany ko ny vaizany sy ny traikefany zany ka rehefa tena dokotera feno izy mahavita mémoire izy mahavita ny rehetrarehetra dia tafiditra ny anatin'ny ordre médecin dia tena hoe mahafehy tsara an'ilay asa ka izay pratika izay na mifampiarana ny tena zava-dehibe ka ry zareo zany na mbola tsy dokotera feno raha atao hoe interna mbola ao anatin'ny fianarana izany amin'ity resaka ity de tena manana anjara biriky be dia be tokoa eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana eny anivony ireny hopitaly ireny zay nahita an'izany satria raha nitsabo ny tenanay de betsaka ireo interne akoatran'ny docteur spécialiste sy ny ainga tany amin'ny professeur sy ohatran'izany fa raha ohatra mantsy lizy hoe resadresahana ity ivelany fotsiny ho an'ny mpitazana satria mantsy zao ny akamaroantsika mitazana de mety laza saina hoe ahoana tokoa zany sinsis fa raha zay zao de nahita mihitsy fa betsaka ny interna no amin'ireny hopitaly reny ary mitondra ny anjara birikiny fitsaboana olona zany ane ireo olona tena zava-dehibe zany eo amin'ny fiainan'olombelona eo amin'ny fiainan'olombelona zava-dehibe zany ka raha ohatra zany hoe misy ny marary an'izy ireo zao ne zany zao lasa ny dokotera indray marary lasa mpianatra dokotera indray marary ao anatin'le raharaha ka li zany ohatrany hoe maika fotsiny ny arianany ary teny hoe misy ambadika politika eo ny timany eo ambadika eo sinsis tsy zany ny fanontaniana tokony mipetraka amin'ny toe-javatra ohatran'izao de tsotra hoe mitombona sa tsy mitombona ilay fitakiana na ho an'ny interne io mpianatra dokotera na ho an'ny mpiasan'ny raharaha-mbahiny io ministeran'ny raharaha-mbahiny na ho an'ny mpandanja camion io na ho an'ny orinasa madinika salatsara mpanamboatra lalana io fitakiana daholo zany na ho an'ny mpianatry ny ENS io misy fitakiana tao na ho an'ny CCS io raha ho an'ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra any mpampianatra mpikaroka sy mpianatra mpikaroka mpampianatra na amin'ny mpampianatra mpikaroka fitakiana daholo zany rehetrarehetra zany ny fanontaniana mipetraka dia hoe mitombona sa tsy mitombona ireny endrika fitakiana ireny fa tsy tonga de mendimendy anilika ary amin'ny mpanohatra ary raha vao misy fitakiana de mpanohatra io nareo ny tsy mahay mitantana any fa nga mpanohatra no mitantana tsy mpanohatra ane no mitatam-bola reny ara zao loi de finance terena fotsiny avy any ambony any hoe tonga de lanio député antime tsy nandany aloha no mivoaka aloha no mivoakako iza no tsarain'ny tantara amin'ny zavatra ohatrany hoe tena nefa le loi de finance tena fiainan'le firenena mihitsy ohatrany hoe teti-bola ao an-trano tena fiainan'ny tokantrano ny fitantanam-bola ao amin'ny tokantrano anankiray zany de zay ny zavatra mitranga raha vao be dia be ny zavatra tsy mahomby de tonga de ahilika nefa tsy tokony zay mihitsy ny fipetraka ny raharaha fa mipetraka aloha ny fanontaniana hoe raha ohatra ianao zany tena hoe mpitatana tena mpitarika de hoe ahoana fatarinao aloha zay le hoe mahalala aloha araka ny teny président Marc Ravalomanina zay aloha ny voalohany mahalala aloha
fa ianao zany a miala an'izay fa tonga de maika fotsiny hoe avari io de zany foana no zavatra mitranga de rehefa zay no miseho a de tsy ho voavaha mihitsy n'ilay olana fa mitombo hatrany zay zavatra zay anefa dia manimba ny firenena izay ka eo zany raha tenenina hoe resaka interna mitaky ny interna de zay mifantahina tokony mipetraka hoe mitombona sa tsy mitombona ny fitakindry zareo raha efa fatatsika zany ny zavatra rehetra mahalala isika de eo tsika no miteny hoe mitombona ny fitakiny manao greviny eo amin'ny affaire étrangère mitombona sa tsy mitombona ny fitakindry zareo ka rehefa jerena daholo ny rehetrarehetra mitombona ny fitakiny tsisy an'izany hoe resaka hoe atoko politika ny hoe ohatra hoe ny team no nandeha mipasoka tany anontany io ny rao politika ny team raha hoe miditra amin'izany fa ry zareo mpiasan'ny ministèran'ny affaire étrangère zay miasao no mahafantatra ny zavatra maharary azy ao resaka teknika ane zany resaka manokana zany reo interna izay miasa amin'ireny hôpitaly reny no mahafantatra ny olana izay mahazo azy aiza nahafantaran'ny olona ty ivelany ity zay problema mpandanjaka amiao ohatran'izay ihany koa ny CCC any amin'ny université ohatran'izay ihany koa ny mpanamboatra lalana ry zareo arakaraky ny département misy any zany no mahafantatra ny olana izay mianjady aminy ohatra zao hoe ny olan'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara mpanao gazety no mahafantatra an'izany zay mahafantatra an'izany satria izay miasa ao izay ny miasa ao anatin'ilay asehatra ka raha ohatra hoe misy fitakinana zavatra tsy mahafaly tsy ny avari ivelany ery mihitsy nde isososo hiditra ao zay ny le izy aza misosososo miditra amina zavatra tsy hay zay no tena fipetraka ilay raharaha ka raha ohatra zany hoe misy an'ireny fitenena ireny zay aloha le hoe atao hoe fe io araka ny tenentsika foana ho an'ny mpianatra dokotera ny interna zany zay miasa any amin'ny hôpitaly mitaky ry zareo de maninona matoa izy mitaky dia tsy azon'izany ilay zo tokony ho azy misy resaka vola foana mantsy io matetika vola tsy azon'le izy dia mitaky izy kina ny diran'ny team amin'izany inona ny diran'ny team amin'izany tsy hita mihitsy hoe inona ny diran'ny mpima na mpanohatra na inona hoe ambadika politika olona mitaky ve de ambadika politika raha ohatra zany zao ny zaza anankiray ao an-trano ka mitaky izy isaky mandeha mianatra izy mahazo gote foana fa tao anatin'ny tapabolana le zaza tsy nahazo gote de ingenongenona amin'izay le zaza hoe aiza ny gote anay fa zay tsy nahazo gote de misy ambadika politika ve hoe naporisian'le mpanampy ao an-trano na le mpiasa ao an-trano le zaza hitaky an'le gote any amin'ny ray aman-dreniny misy ambadika ve zany satria le zaza no mahazo an'ilay gote isan'andro fa tao anatin'ny tapabolana izy tsy nazo dia takiny amin'izay le izy hoe omeo ny meo gote zay zavatra tsotra ane zany de ohatran'izany koa tony le zavatra tena hoe tsotra de tsotra fa ny tena marina tompoka de izao ny tena marina tsy voavahan'ny mpitondra intsony ny karazana olana eto amin'ny firenena tsy voavahantsony tena tapina ny domy mampitapy azy le izy tena hoe tapina ny domy haitsika ny domy misy tsy mahay domy koa ka ho an'ny mpanao domy mahay an'izany tapina ny domy ary ny tena sarotra amin'le domy de zao mandeha de ohatra hoe miodina kely tsy hoe intelo tonga de hoe tapina eo amin'izay fa mifampijery isaina ny vato any an-tanana de eo amin'izay hoe ahitsy ny tahiry double na hitsy ny tahiry double 10 hitsy ny tahiry double 4 lehibe masony daholy no mivoaka eo zay zany ohatran'izay hoe tapina ny domy zay tsisy lalaka zorana ntsony zay no zavatra misy eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao ry moa resaka interna iny namafisana to satria moa namana fanirina antany hoe ahoana ny fandehan'ny interna any amin'ny hôpitaly any tena miasa mafy ny interna any amin'ny hôpitaly tamin'ny tena nena rary teo tena miasa mafy ary tena manao ny asa mihitsy zareo moa tsy hoe mahavita rery ihany koa fa mbola eo ny infirmière eo misy rasazy eo ny docteur spécialiste ny médecin assistant araka ny tenena tao professeur any amin'ny
any etapiny any, mbola misy ny mazoro nyresaka administration, mbola misy ny pharmacie, mbola misy ny mpibata maratra satria misy olona tsy afaka mandeha de bataina be be. Mifanampy ny personnel be de be zany ny olona miasa am'ireny hôpitaly reny fa sao de versika hoe mandeha gona fotsiny am'zao, tsisy mandeha gona zany io ain'olombelona ny resaka eto. Ka zay li zany tsy hoe momba ny interne zay manao fitakina, tsy any mihitsy le izy, fa le izy raha hoe mitakary zareo rehefa dinianao zany de tena lojika be le fitakina. Raha mitabataba ny mpiasan'ny ministèren'ny affaires étrangères, io moa zany zao no événement tena akaiky indrindra, dia hitanao hoe marary zareoko ohatrin'ny olombelona rehetrarehetra iko. Taiza mbola nisy an'izany hoe ministèren'ny affaires étrangères zany tamina fitondrana fandimby teto, ndao mihitsy ataontsika nyainga tany amin'ny Philibert Tsiranana ny régime tany nandalo tao amin'ny Ramanatsoa, tena hoe zay mifandimby. Taiza mbola nisy hoe ministèren'ny rahambahiny ka grève be tsy fakahitana raha tsy tamin'ity fitondrana ity. Taiza mbola nisy an'izany hatramin'izay. Nefa zany hoe ministèren'ny affaires étrangères zany tena mampiseho ny maizaza ny firenena naiza amina firenena iza na firenena iza, zao ny zavatra ampiseho. De mbola misy resaka matikambo ihany ao anatin'ilay izy, namana faniry. Efa ho avy eo ny député Rambosalama moa zany Rina Rabe Mananjara, fa le sary na le kisarisary hoentintsika fotsiny zany anatin'le zava-misy ataon'le mpitondra fanjakana zany de hoe le pratika tsy miova le zavatra ataon'le fanjakana zany, fa iainan'izy menakavy le izy, fa izy menakavy ihany zany raha oharitsika le izy an'le kisarisary zany de ohatrany iny lasitra ray molona ray manko reo. Ao anaty molona ray de le fomba fanaon'izy menakavy tao anatin'le molona ray nanomboka 7,2 no itovizan'izy menakavy, de mitovy daholo ny fomba mampanao, mitovy daholo ny fomba fiteny, mitovy ny fomba fisainana, mitovy ny fomba fakana fanapahan-kevitra. De matsiaro film ny James Bond mihitsy Rina manoloana zay lafin-javatra rehefa matsiaro ny film amin'ny James Bond de zao molona ray nanaovana an'le James Bond 007 io zany nitondrana an'le izy, ny conception an'le izy, ny réalisation an'le izy, hoe ohatran'izao nanaovantsika an'izy ity. De ohatry ny nandrafeta n'lay producteur nanao an'le James Bond film iny mihitsiny le zava-misy am'izao fotoana zao, le conception réalisation, de iny ny varotana teny amin'ny tsena rehetrarehetra. Fa le acteur miovaova Timothy Dalton, i Sean Connery, de i Pierce Brosnan, de i Roger Moore, de i David Craig. Zay farany zao. Zay farany David Craig. Maromaro mbola misy. Fa tena manao James Bond mihitsy le mpitondra fanjakana zany. Fa molona ray reo, izy menakavy miteny reo, na le omaly nanentsika président Ravalomanana iny tsy nahazaka tsy naray tena mihitsy le député ray omaly. Tsy niandro kory n'izy ny herinandro mba nierina l'izy na mba nisy olonafa, mba olonafa no miteny mba mamaly amin'ny président Marc Ravalomanana va de enao ve nde jejoro hafa ny ajoro eo. Alao izy hoany. Hafa ny ajoro eo rehefa ohatriny reny. Mba adve mba manana an'izay hoe mba profil langeza zay dona fa tsy enao kely député ry enao de am'le be mbosika amin'ny teny be de resy tamin'ny fifidianana sisy fa tsy mety mahatakatra mihitsy inona izy de ohatran'izay le izy satria zay le toe-tsaina miteny an'zareo mba rofirofo fanehoan-kevitra, taitaitra fanehoan-kevitra, manao be ambosika manao be ambosika amin'ny teny de tsy voateny le zavatra totenenina, le pratika an'zareo mitovy daholo. De zay le izy James Bond nanomboka 1927 tany 1930 nimna tatiorina le olona teraka ny tiako tenenina am'izay ry Sean Connery ny tiako tenenina am'izany Roger Moore eno ry hafa ry Greg ka ny tiako tenenina zay Daniel Craig, fa ny tiako tenenina am'izay zany de hoe ohatra manao James Bond reto fanjakany reto, le molona le lasitra eo, le conception, le réalisation eo. De rehefa miteny zany reo de itovizana daholo fomba fanehoan-kevitra izy menakavy, tolotolo fanehoan-kevitra io, tsy de mandehandeha lavitra io,
fa le mahamaika de le jojorombona foana le anao ko de teto foana zay foana le fitondram-panjakana de le manilika any amin'ny hafa amin'ny tsy fahombiazana de rehefa misy fahombiazana kely indray de mirécupérer an'iny politiquement hoe zay ny nanao an'io de zay kasihan'ny tanany nefa simba zay le atao hoe fanjakana amin'ny eto Madagasikara de ohatr'izay le James Bond efa inona ampianakina hatramin'ny voalohany mihitsy n'ilay filma la nanatotosany le mpanatosany le James Bond hoe ohatran'izao no tena conception an'izany James Bond zany réalisation an'izany donc ohatran'izao no acteur tadiavintsika de mandengela izy nakany amin'ny Timothy Dalton de nandeha taty amry Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan taty an George Lazenby sy Daniel Craig. Iny le nalaza be iny fa telo ihany aloha tena malaza, Sean Connery, Roger Moore de Daniel Craig. De ohatran'izany mieritreritra manao James Bond le fanjakana amin'izao fotoana izao. Hoe tsy miova mihitsy ny lasitra 2009 totronondro bory, resaka jadona, rapadango. De iny no hitondrana ny raharaha. De zay mitendretrretra tonga de poipotsika ohatran'izao. Tsika tsy miraharaha fa namantsika any arovantsika, rehefa tsy namantsika de avelao any. Zao ny fomba andresentsika fa ny antsika fahefana fa tsy miraharaha firenena sy vahoaka zany tsika. De zay zany le lasitra nitovizan'izy menakavy de mitovy daholo. Eto an'le manao gâteau tsika zany raisiko ohatra manao sakafo indray de imolina iny lasitra iny nanaovana an'izy menakavy tao. Iny nanodinana le lafarine de le nanaovana an'le karazana inona larony samihafa, nasiana kely levure chimique, inona levure boulanger sa inona de nasiana siramamy de ao. De ny tanana mikapoka fotsiny no hafa miovaova. Zay le James Bond ny resahako. Tanana mikapoka miovaova fa ny lasitra anankiray ihany. De zay avoakan'iny lasitra iny de ohatran'iny ny lasitra izy menakavy maneho hevitra io, ohatran'iny ny lasitra izy menakavy mitondra io. De tsy gaga zany tsika raha vao misy ray mivoaka zany de ohatsika es lasitra ray reo, es zany ny tazianandreo, zay ny conception, zay ny réalisation andreo. Donc misy James Bond mitondra amin'ny endriny hafa eto amin'ny firenena eto. De miovaova fotsiny le acteur Daniel Craig le farany teo. Fefa mikariko andray zany na misy inona moa zany, misy casting mandeha indray ihany. Fa tsy miova le zavatra le tiany hitondrana azy le vamitona fa iny foana l'izy, le kifetsifetsy kely iny, le maranodranotsaina kely iny. Ohatrohatran'iny zany le zavatra ataony le fanjakana. Am'izay style rehetrarehetra zay. Zay amin'ny akabeany fa de efa nambarako tamintsika teo fa io moa zany ny adidy mandeha daholo miazakazaka, avy avana na sinsisa ohatrohatran'izany de betsaka reo adidy aman'andraikitra zay raisiny solomavam-bahoaka, raisiny reo mpitatana ao anatin'ny Antokotiko Madagasikara ary ny afatra nataon'ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny sabotsy iny de mitaky asa lehibe iny. De tsy eo anivon'ireo birao politika na ny solomavam-bahoaka na ny ben'ny tanàna na ny mpanolontsaina munisipaly na ny communal fa hatramin'ny rafitra ny reg team, ny dis team, ny com team, ny foko team, ny tanora sy ny vehivavy team miasa ho an'izany avokoa. De ho avy eo ny tanora team avy any Toliara, i Clovis de Toliara ho avy amintsika eo. De resaka zava-misy any Toliara koa fa mba ino moa zany mangala toerana tsara tsika any zany baka timo any de hijery ny Clovis rehefa avy eo satria ilaza hevitra lehibe izy manoloana ny zava-misy. Fa efa eto akaiky eto député de Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany faefatra de ny colonel Rambo zany zay solomavam-bahoaka mazava ho azy. Miaraba anao tompoko. Miaraba namana faniry dia miaraba tsika rehetra manaraka izao fandarana zao amin'ny alalan'ny hainao manjery MBS sy Radio Madary amin'ny tambajotran serasera YouTube sy Facebook zany. Dia manao koa ny fiarabana ho antsika rehetra eto amin'ny boribory tany faefatra zay isorana manokana tamin'ny fihetsika mateiderana atao tamin'ny asabotsy tamin'ny fankalazana ny fisokafan'ny faharoapolo taona ny anniversaire ny Antokotiko Madagasikara iny
fa tena navelom-bolo tokoa ary efa ahitana sady no avy mamirapiratra ho an'ity firenena ty ho an'ty atokontsika tya fa tongavanareo marobe reny indrindraindrindra ny fanaisanareo tanora andraikitra lehibe tamin'ny fikarakarana ny toerana zany ary indrindrindra tamin'ny fijerenany resaka tsy fiarovana amin'ny tsy fandriam-pahalemana na atoandro na alina nandritra reny 3 andro ireny dia tsy adino kokoa ho anareo izay any amin'ny faritra Pitsokovy any moa de tsy maintsy teneny eto satria de fa folafatra isak'izay matsiaro izy mitenin'ny tanora fa dia kokoa anareo any amin'ny faritra rehetrarehetra iny distrika ny Betafo distrika ny Faratsio ny atia Ambomandroso sy Antany fotsy aty de fa kokoa daholo ary indrindrindrindra tsy adino ianareo zao tao Brickaville zay tonga tokoa tamin'iny andro asabotsy iny izay mitory ny profo mitoaka amin'ny tendany ny fitiavana ny antoko sy ny fahitana fa tsy misy afatsy ny atoko tim no afaka hitondra zany fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany de manarak'izay dia fisaoran'Andriamanitra lehibe fa vita somatsara reny faniry ary matoa vita reny dia noho ny fitiavany sy famehantsika amin'ny fahasoavany ary de mbola mangataka hatranytsika ny fahasalamana aminy amin'ny zavatra rehetrarehetra atao satria taona manaraka zay ary iny le vao fanombohana fotsiny iny fa vao manomboka izy iny araky ny fitenina zay hoe ce n'est que le début du commencement hozy izy ny fitenenana fanombohana iny fa de fa iana zany tsika manomboka zao mandrapatonga ny taona manaraka sy ndretrarehetra any ao amin'ny fankalazana zany 20 taona zany ka dia zay angamba no atao hoe teny fampidirana fa ohatran'ny miazakazaka any satria raha tokony valapatra tokony ho adiny indray tsika na adiny indray mahery mbola nisy araky miteny hoe araky ny teniny atao be de be na dia tsy ny andraikitra mbola andraisina na au niveau amin'ny bureau politique na aty amin'ny antoko zany dia aty amin'ny distrika de tsy maintsy nijery an'izay aloha zay vao afaka tonga manao zao ka miala tsiny amin'le somary ohatrany hoe maimaika sy fitenenina ohatran'izay no zay antony zay namana faniry ka efa natsidiky député Rambo teo ihany le 20 le tamin'ny sabotsy iny le afinaritra tena tsy manam-paharoa na ny endriky ny fikarakarana na ny inona moa zany lahateny samihafa sy ny fahatongavany rehetrarehetra ny vahina saina ny pikatroka tonga ny pakafia tena azo lazaina zany fa tena hoe fanombohana iny izy ianao misy an'le fomba fiteny malagasy zay de hoe ray makabahana fa mbola tsy tonga eo am'le ray makabahana ane iny aloha fa mbola iomakomana fotsiny zany mbola iomakomana iny zany fa tsy mbola le manisy de fa somary efa sahirana ny sasany satria tena ny actualité dao rehetra de arakotry ny 20e anniversaire ny antokotiky Madagasikara iny député colonel Rambo tamin'ny sabotsy iny moa zany atsika talata mila fa mbola stara réaction anao aloha voalohany indrindra niatrika an'iny fa 20 taona ny antokotiky Madagasikara iny ny 20 taona aloha mba ataoko fampatsahivana zany ny 20 taona tao anatin'izay fiarahana tao anatin'ny tiako Madagasikara zay de ezaka zany tsaiky lona mety nany tsy mety fa député colonel Rambo manitsy azy hoe mifafantara koa de 13 taona tao anatin'io tena nitolona be zany député colonel Rambo zany satria nanomboka 2009 teo an'ny andraikitra ny raisinao zay tena tao anatin'le fanjakany président Marc Ravalomanina mihitsy satria anisany tompona andraikitra faharoa teo anivon'ny état-major ianao tsisy resaka politika tamin'izany fa andraikitra lehibe kanefa taoriana zay ny koa de niarany ny antso-zay sy ny fanenjehana tonga hatrany amponja sy ny rehetrarehetra zany namakivaky ny atsasaky ny taonan'io antoko io ianao ary nitazona andraikitra lehibe député colonel Rambo de ozy hoe mba tsara ihany mba mahazo ny réaction anao par rapport am'izay marina zany faniry ary tsy pasoko nefa malama voateny namako teto sy voateny Filoha Marc Ravalomanana sy ny rehetrarehetra zay fa niteny momba an'izay zavatra zay fa amma solomavam-boaka antena sy ao anatin'ny bureau politique arrivé zay hoe mpanao politika zay dia tsy mety raha tsy miteny kely ihany momba andreny ary mba manana ny teny olazaina de ianao teo efa niteny hoe tsara mihitsy le izy de araky ny fitenina roa tanora zao fotoana de reny mipatiny zay reny mipatiny reny ka io misy mazaka misy ny tsy mazaka ary tonga koa de fa miteny hoe araky ny fitenina zay hoe on n'a pas demandé à être aimé
zay tsy mangataka ampitondra mihitsy zay hoe tiavo fa reny mipatiny reny ka anjaranareo no mijery ary mazaka demokrasia fa tsy anao réaction ana atao hoe araky ny teninareo tao enkenikany le sombotsombony tao hoe saina miteny azao de miteny azao fa tsy misy fandalinana na kely azy zany hoe velona am'le réaction le resaka fanaratsiana fotsiny ary fanaratsiana tsy mitombona akory le izy fa atao hoe karaha ohatrany hoe izy ndray zany zao lasa mpanohatra manao valibotana tsy mba hoe opposition intelligente fa opposition bitolo fotsiny tsisy fieritreretana fa de opposition fa hoany fotsiny ka ohatrany mampalahelo any le zavatra ary ohatrany tsy hoe mampime inona amin'ny ampalahelo manina moa de hoe mampime ary tiana ampitany amin'ny olona zany hoe reny zany ny réaction ny olona amin'ny fitondrana dia hitatsika hoe makaiza zany ty fireneny ty ka iny zany no tiako tenenina kely hoe amin'ny zavatra ohatran'ireny tokony mba andalina ihany fa tsy anao zavatra ohatran'ireny zany raha hoe araky ny tenina tao misy eniko moa teo hoe tsy olona ohatran'ireny tokony amaly amin'ny filomarika Ravalomanana tena misy zany fa misy olona misy sokajiny aty zay mitovy gabaria aminy tovy am'y solombavam-boaka de tokony any tokony mba ho tenenina fa tsy filomarika Ravalomanana ohatran'ireny tenenina fa raha ohatra fotsiny hoe anao fampitahana tam'zany de fampitahana firy taona izy mitondra tao anatin'ny transition prefa mandaray de zao efa tapitra mandaty efa taona 7 taona zany de atao mifampitahana zay inona mivita sy ny retraretra filomarika Ravalomanana mandat anankiray ny ampy 2 taona zay azon'ny fanoganam-panjakana ko de tanataon'ireo de eritrereto hoe lalana fotsiny ohatra 9200 km vita amin'ny filomarika Ravalomanana vita bitume goudron fa tam'ty fitondrany ty tao am'ty tezamita sy tam'ty efa taona nataony ty mba firy ny vita ny fantatro aloha de tsy hitako zay hoe goudron hoe tena vita goudron fa ny goudron hitako tena vita rehefa mbola tamin'ny andron'ny régime teo aloha andron'ny régime Rajonary Mampianana naovana ny rocade iny nanao ny soneny taratasy iny fa ty nitokana fotsiny fa raha tam'ty hoe iviry ny goudron vita tam'ty de ohatrany to tsy de misy loatra ohatrany tsy misy fa pavé mibetsaka ary le pavé aza tsy mba mandeha amina hoe 100 kilometatra na 10 kilometatra fa any amin'ny district any 3 kilometatra 700 metatra ary mena consigne mihitsy azy mena toromarika raha reo gouverneur hoe tsy maintsy manao 5 kilometatra isaky ny district ohatrany tsisy navita an'izany mba samy manontany ihany samy manana namana ihany any amin'ny district reny hoe firy marina pavé vitao fa tsy misy an'izany zay mitanynandro ny hitany ka zay indrindra ka io zany tokony mba mandandra lanja hoe rehefa miteny dia miteny mazava mihitsiny hoe manao ohatra hoe statistika anao voaka lazaina fa mandainga le olona lazaina fa zavatra efa mpanantenana tamin'ny 20 taona mbola tenenina am'zao fa nenazy vo vetivety zao aiza le fampanantenana firy mivita ary hatram'izao aza dia mbola fampanantenana foana de lasa mandeha mbola propagande foana zavatra mitranga am'izao fotoana zao zany hoe le olona zany amin'ny zavatra ohatran'ireny le olona zany dia ampesonina sy mena zavatra mahadomelona tsy tiana aheno marina tsy tia fantatra marina zay zany fisindreny olo reny de iteny tsy teny afa-tsy any ohatra bitony fotsiny ary ny tena mampalelo amin'izy de zao ary tena fotana lehibe nefa izy mba miteny hoe za tena olona mpitondra amin'ny fiangonana raha vavy ohatran'izao tena mamafy lainga ary ny amin'ny lainga zany ho an'ny olona miaino anatin'ny finoana kristianina de fotana de miteny amin'ny miverina zany amin'ny teny malagasy hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy zay mifanena amin'ny mpandainga ka olona mpandainga ohatran'ireny manodidina le fitondrana ohatr'izao ka aiza moa le fitondrana no andeha amin'ny zeloniny zavatra ohatran'izany lalana zao de iny ohatra izy zao lalana meko fotsiny firy lalana vita ny sakafo mbola tsisy fahoriana amin'ny sakafo ohatran'izao teto Madagasikara tao anatin'ny
roambempolo taona na zao na fahaleovatena ary tena marina ny azy zavatra tsy ho hito anatin'ny roambempolo taona no aseho an'ity fanjakany ity tena mariny de io aiza ny vidim-piainana am'izao fotoana zao aiza ny vidim-piainana am'izao fotoana zao ny vary zay tena efa tsy zaka ntsony ny vidiny ny kojakoja miaraka aminy aiza mbola nisy menaka efa 2 alina 3 alina ny litatry ny menaka am'izao fotoana zao lafarinina tsy tenenina ntsony ny siramamy zay tenenina hoe tsy mihoatra ny 7 sy 2 alina io fa mandehana any ampivaritra ohatrinona vidiny siramamy zao hoe ohatrinona vidiny siramamy zao ohatrinona vidiny lafarinina zao ohatrinona vidiny kobambary izay io koby io no atony veloman'ny ny olona rehetrrehetra mpanao an'ity kafe sy mofo malagasy ty mofo gasy ty ohatrinona vidina am'izao fotoana zao raha vidina mofo gasy taloha mandeha amin'ny 200 mampividy mofo gasy ary mandeha mividy mofo gasy ery Nalamahitsy ary fa mofo gasy ery Nalamahitsy zao fa mahatratra 700 mahatratra 1000 ny ery amin'ny trano magnery Nalamahitsy ery nefa zany ny tena atao hoe lapan'ny mofo gasy ny Ramanonaka zany vidim-piainana ohatran'izany no tsy voavahy ty fitondrany ty ary iza moa minisitra tam'izany minisitra am'izany am'izao fotoana zao de tady tsara fa io minisitra io efa nanao PDS na Tananarivo ary raha ohatra vitany ara-dalàna ny asany tamin'ny PDS na Tananarivo any azy de tsy nisoloana ny PDS asina Andriamanjato izy tsy nisoloana PDS raha samy manan'olo ka izy tsy nisoloana ny PDS raha miara-manana Joseph fa tsy vitany asany tsy hainy asany amin'ny PDS ny tanàna Tananarivo de nasoloana de eo natao ministra io de mandeha indray le watawata vao tonga de hoe ahidina natoerana mihitsy na jery mividiny zao kikika ny olona any ambatondra zaka am'izao ny amin'ny vidiny vary no nanaovany ty fanjakana azy ty satria tsy misy mijery ary tena pahoriana mihitsy le vahoaka malagasy amin'ny resaka vidina sakafo sy ny fiainana andavanandro ahoana ny fampianarana am'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny Filomarika Ravalomanana ny ka tafakatra 92% izay raha ny tany ny fandehanany ankizy any amin'ny fianarany scolarisation ary am'izao fotoana zao firy am'izao fotoana zao de tena mampalahelo ary raha mahita ny ankizy mpangataka sy natao hoe manao totakely ianao de ankizy nandeha amin'ny CEP tsy afaka de efa mandeha ansady mifokafoka rongony mifoka mitsimbotsindrona kely mandeha manendanendaka kely ery ary any amin'ireny CEG sy misy ankizikizy mbola tsy afaka miaro ny tena andrena any no andehanana aiza ny fomba fanarahan'ny fanjakana am'izao fotoana zao fitondrana am'izao fotoana zao hoe zany fampianarana zany za zany rehefa mihaino andreny resaka olona ohatra andreny de tonga de statistika tonga de fampitana no atao fa tsy mandeha lavitra ne maty lasaina amin'ny teny fotsiny hoe teneniny zao de teneniny zao lazaina fa hoe tsy mitondra vahoana Filomarika Ravalomanana atao fotsiny le fampitany de jerevo fotoana nitondrana de makaiza le firenena tam'izany de makaiza le firenena am'izao resaka fitaterana tsy teny fotsiny hoe nanao nanaovanareo an'ilay resaka Eramady ny teneniko nanao nanaovanareo an'ny era Madagasikara tamin'lera bus 340 anakoroa naka izy nefa de watawata be mihitsy ny tamin'iny hoe arentsika ny era Madagasikara misy Airbus za nefa Airbus efa d'occasion Airbus efa tena tsy ampiasan'ny era Fransa intsony Airbus miconsomme be la raha ohatra ka miconsomme 100 millilitres izy de lasa 200 millilitres tsy raha misy vola miditra ho anao de zany mbola hoe mitondra vahaolana ka neto zany ny tena ny namana faniry hoe enao tao ny teny hoe enao tao anatin'ny atsasany tao anatin'ny fitondrano ny Filomarika Ravalomanana tena tao mihitsy ary tena nahita mihitsy en tant que miaramila zany tena nahita ny asan'ny miaramila tena mandeha am'izay izy ary raha natao ary ny asan'ny miaramila tam'izany tsy mba misy mihitsiny teneniko tsy mba misy mihitsiny hoe olana ohatra miseho am'izao fotoana zao de zay resaka atao hoe mipetraka le structure fa l'émission tsy tavita amin'izy inona ny antony zay tadiavana tamin'ny Filomarika Ravalomanana tam'izany hoe me olona zay monsieur le président
Da rehefa nyteneniko teto zay de natsony tamy mihitsy inona tsara zany mety aminareo ao ny recrutement sans engagement de nitenenina mihitsy monsieur le président mba hahatonga le tafika atsika ho professionnel de aloha jerena ny resaka rengagement de napetraka mihitsy ny engagement tam'izany eny ara-pizakarany rengagement de inona koa ampitomboy ny vidina sakafo de napetraka vidina sakafo de inona koa mba hampitomboy le resaka indemnité fa am'izao fotoana zao any apetraka le structure hoe misy alizy tsy hita zay maharatsy azy fa ny tena olana le structure mipetraka tsy misy olona akory any satria tsy raha iny le mpitondra am'izao fotoana ny resaka fandriampahalemana tsy resaka tsy atao hoe lara-pahamena ho an-drareo le izy zany fa de le lara-pahamena ho an-drareo le mpitandro filaminana de avangongo aty amin'ny portion centrale aty amin'ny ville mba hiadivana am'le mpanao politika mba hiadivana am'le toerana zany mba tsy hoe sao de manao fetiketsehana mpanoatra de manitarika de veritreretina hoe andeha hanonga-panjakany zao sy ndredretra nefa tsy hany mihitsy le izy zany teneniko anao hoe hafa mihitsy ny tam'izany fotoana zany resaka tsy fandriampahalemana ny tenena hafa mihitsy ary tam'izany fotoana zany vitsy ny généraux ary tena manana ny atao hoe ny toerana mahizy azy manana zany hoe gabariana généraux zany tena hoe le généraux tena mipetraka tsara am'toerana misy azy fa am'izao anao araky ny teny tsy hoe fahalalana hoe reo zandrikely général sy rehetrarehetra akory fa ohatrany hoe général enjehana fotsiny izy fa raha tena mena ndraikitra amin'ny toerana misy azy dia tsy raha iny le mpitondra fanjakana zany hoe raha omena le gradena général anao zany de tokony omena ndraikitra goavana be eo amin'ny toerana eo amin'ny tafika malagasy zany nao amin'ny folo alin-da malagasy fa am'izao fotoana zao any le be galona zany générosy ndrehetra de sous-exploité fa de atao hoe manotrona fotsiny de feny raisy fotsiny zavatra mampalelo reny hoe tany à fort dauphin gendarme no kidnapen'ny civil de enao ne mahita nefa mahita le manambonahitra be de be ary makarary fo mijery azy nakitana étoile firy manana colonel firy milasa mandady am'le vahoaka am'teny hoe tena avoire reo sy ny rehetrarehetra de dikan'izany le olona napetraka any am'le toerana tokony andamina zany nakitana n'inona zany tsy eo amin'ny toerana tokony misy azy fa mitondra fotsiny hoe faly mitondra galona fotsiny fa rehefa manao zavatra ohatran'izany zany de tsy ao ametraka an'izay de ohatrany hoe raisy ny jirama am'izao fotoana zao tanteraka nefa nisy ambombava nisy ambombava marika Ravalomanana tsy aloha ny fa ny olona mihitsy no teny ary tsy ny olona manome subvention mihitsy no teny hoe misy ambombava napetraky ny filoha marika Ravalomanana tamin'ny talohan'ny Indiany nanonganana azy tao mihita amin'ny banque mondiale zany nakaizo ary zao nefa ahoana subvention tsy toko tsy forohana nefa makaiza le resaka jiro sy ranaka zany olona zany narasa ny vahoaka tamin'ny toeran'ireny tamin'ny kabary tamin'ny sabotsy reny fanira olona hitondra vahaolana ohatran'izany amahany olona andavanandro le malagasy zay ny tadiavin'ny olona zay de mahita raha ny fitantanana tamin'ny filoha marika Ravalomanana teo ny teny sy ny am'izao fotoana zao de tena atsimo sy avaratra ary zay mahatonga ny olona be de be maro be ohatran'ireny hoe tonga manotrona filoha marika Ravalomanana fa raha ohatra ny tsy tian'ny olona an'izy akoatran'ity manisy olona be de be ny atao mety ho tonga hoe fa tiany hoe tena tia olona ity no afaka anarina Madagasikara am'izao faharoa izao de tonga izy manaraka ao izy ny amin'ny fahatsiarovana zany hoe faharoapolo taona ny antoko zany fanombohana ny fankalazana faharoapolo taona zany ka zay zany mba zavatra kely mba tiako tenenina amin'iny fa araky ny teny tao hoe tsy mangataka zay ho tiavonareo mpitondra am'izao fotoana zay fa zay de tsy maintsy manao asanay mampanohitra anay ary zay de milaza mazava mihitsy fa vitanay fanavotana ty fireneny ty ary ho avy izay anao zay satria manana filoha mahalala izakay manana filoha mahay ary manana filoha mahavita ny fampandrosoana ty Madagasikara ty fanavotana ty Madagasikara ty ao anatiny zao fahoriana mankitsikitsika zao ka zay zany de maverika eto hoe on n'a pas demandé à être aimé zay aloha de zava ho an'ny zay olona rehetrrehetra menao zao
tsy mangataka io ho tiavo izakay fa zay de efa ty azy a ary tsy maintsy ataona izy atongavany eo a mba hitiavany vahoaka malagasy azy mizay angamany ny amin'iny efa niresadresaka ihany ianao manko député colonel Rambo ny resaka ny amin'ny hoe fomba fijeriny le fanjakana tsy mitadiavina sy ny sisa le fomba faneho-kevitry le mpanohana an'le fanjakana koa fa na izany naty zany a député colonel Rambo de otriny maika sy dodiny ery le mpanohana an'le fanjakana namaly an'le tamin'ny sabotsy zay tsy gabaria président fa te hanenjika an'le gabaria am'le président nefa any am'le faneho-kevitra LFR tsisy miteny izy menakavy asaina mipetraka de mipetraka asaina tonga de tonga de asaina manangatanana de manangatanana nefa betsaka ny adevitra tokony dikevitra tao anatin'iny LFR iny zay mbola babetsika am'izao fotoan'izao ary mivoaka tsikelikely izy ary efa navoaka ny karatra iny député colonel Rambo tamin'ny hoe zay de mangataka zay de mangataka zay de mangataka kanefa ny zavatra resahan'izy ireo de ao anatin'le RFR daholo ny tokony adevitra mandeha zay diso teo anatrehan'ilay lalàna ny hoe tokony 30 andro meloma izy de efa tonga le LFR na ahafahana nandinika ny boky be 700 page iny ka rehefa miresaka LFR moa mahazo retraka flyover ty ihany tsika député colonel Rambo de otriny hoe nasisika tao anatin'ny lahadinika ihany koa niazaka zany rehetrarehetra zany tsara mba hitondrana fanamarena ihany tena marina mihitsy zay tenenao zay hoe nasisika le izy ary nampimeara tamin'io de za mihitsy no nyteny hoe ty zany le zavatra ataonao reo ty zany le sarety mitorona zany hoe efa lany ny LFR zay vao nasisika lay flyover de mipetraka moa fanontaniana hoe tao amin'ny efa tafiditra tao amin'ny LFR aveo io flyover io vola io de efa tafiditra dikan'izany zany raha tsy lany zany le ratification de makaiza fa diso daholo anie zany le LFR diso satria vola tsy toko tsy foroana fanaovana flyover efa nataondreo anatin'le LFR ka raha sanatria zany zany ka tsy lany ato le ratification le flyover diso daholo anie zany le LFR ka zay zany hoe le fitondram-panjakana am'izao zany raha mikasika an'io LFR io de efa hatramy voalohany mihitsy raha vao resaka hoe loi de finance ny tenenina dia tsy misy mihitsy zany fanaraha-dalàna ataony ty fitondram-panjakana ty ary ny mampalelo amin'izy de zao le LFR ane loi de finance ane na LFI na LFR loi de finance initiale na loi de finance rectificative de io zany natao hoe tena ANDB amin'ny firenena satria vola rehetra miditra na amin'ny alalan'ny hetra izany na amin'ny alalan'ny taxe na douane sy ny rehetrarehetra ao anatin'io ny vola mivoaka ampiasaitsika eto ao anatin'io ny vola ampisamborin'ny vahiny na averina na tsy averina ny dia ao anatin'io kanefa dia mampalahelo de tereko masaka ohatra ny voalobojaza ary ao anatin'ny saiko terena ao anatin'ny ray andro de tsy maintsy vita ny fankatoavana n'io LFR io ary mampalelo amin'izy ary de zao ary efa teneniko tamin'ny prime ministre ty hoe maninona moa reo député reo no atsonao amin'ny telefôna no na atsonao any mahazo arivo tenenao hoe tsy maintsy laniny izy ty LFR ty na tsy maintsy laniny ty loi de finance initiale ty fa tsy nisy valiny zany ary ny zavatra nampalelo tamin'ity de zao eo ampanaovana ny asa mbo miera mihitsy zakay no atsona makany amin'ny braoan'ny filohan'ny teny miera pirenena ny filohan'ny commissionna momban'ny fitantanam-bola sy ny toekarena sy ny vola iresaka hoe tsy maintsy lanina ity LFR ty zany hoe ninninna zavatra atao ka adevitra atao ary ny adevitra mipetraka atao zany zay nandraisanay team manjara be mihitsy satria tadio tsara fa presque atao hoe ny
dimapolo isanjaton'ny député Tim tamin'ny asambomero io amin'ny asambomero io dia ao anatin'ny commission amin'ny commission finance daholo de rehefa tsikeraina rehetrarehetra tsikeraina daholo rehetra no fa tsy mety eny fa na hoe fampidiram-bola aza de misy tsy mety fa de diavin'le fanjakana fotsiny fafana ohatra fotsiny zao hoe ny visa zao a latiny 15 jours de tsy mandoa nefa inona mivola hitra avy any velany raha ohatra hoe zay olona rehetrarehetra avy any velany mpizahatany avy any velany rehetrarehetra ao tonga eto de tsy amboadoavinao visa de laninay zao ny zavatra zany fa tonga ny fitenenina ry de hoe aloha hijana amin'io a fa tsy mety io zavatra io fa efa zay zay atolotry ny gouvernement de tsy maintsy io kina moa tokony ilana zany raha ohatra hoe zay atolotry ny gouvernement de tsy maintsy io ary mety zay zany netretin-drareo hoe alova tiana atolotry ny gouvernement fa tsy maintsy lany io ranga ary de misy mihitsy ny tam'izay ny solombavamoaka atao amin'ny fitondrana de hoe eto zany tsy afaka amin'ny teny e fa rehefa tonga ary ambany tsy maintsy lany foana de lany tokoa ane le fery va ny solombavamoaka tim tsy nandray andraikitra tsy te tompona andraikitra amin'ny firaisina tokombakomba amin'ny falanino io zavatra io satria hita fa tsy mandeha am'izay laony le fera fa atao bitolo fotsiny aterena fotsiny satria de mampalelo amin'izy dia lasany exécutif no manao ny asany solombavamboaka amin'ny resaka ohatran'izao zany hoe saritsariny fotsiny zany lay solombavambahoaka amin'ny resaka fandaninana io fa ny exécutif nefa mitondra azy avy any amboalohany izy amony lehibe ny exécutif fa tsy ny filoam-pirenena sy ny prime ministre efa miteny hoe tia atao de fa izy io ministra tsy afaky ibaiko mihitsiny ny filoana teny meram-pirenena sy ny député momba nyty fa amindreo ampitondra groupe ny institution radio koa avy any manome baiko hoe meo anay ny lehibe an'ny commissiona fa zao tsy maintsy anaovana an'io zany any zavatra mitranga tamin'isy de azagagy nareo raha tsy mandeha am'izay lony ny elefer io fa de zay dia tonsolombavamoaka ty de miteny horen-danitra eto horen-tany horen-danitra ary miteny ho masin'ny communauté internationale mino fa misy mpandika teny anandika an'izao teny zao fa de terena fotsiny io ary baiko avy any amin'ny exécutif no nampanao an'io ary mampalelo amin'izy de zao le solombavamboaka namany ilana tsiny fa de misy mananganangana tanana fahatamy fotsiny fa tsy mahay hoe makaizy ty sy ny makaizy ty fa de hoe atsangano ny tanana de atsangana inona ny antony matahotra hoe so de amoany olona dossier raha vao tsy manangan-tanana eto ary misy zany eo misy eo raha vao tsy manangan-tanana de fa misy eo samy député izy eo ihany de fa mandefa ary ambonina ary hoe ianina tsy nanangan-tanana raikitra ny SMS ianina zao tonga de eo tonga de fa mandeha hoe convoqué iny na vitaoma mandafy ianao tsy izy tsony anao manaraka satria zao zany ane zava-misy ianao zay mifandely de lasa hoe mampalelo amin'izy de zao le solombavamboaka zay ataoko hoe antopisian'lay fanjakana satria tadio tsara fa ny fanjakana zany rehefa tsy manana ny atao hoe ny anteny mera miao aminy manany anteny mera de tsy misy mafanjakana satria io ano fanjakana androm-panjakana mpanao lalàna ka le androm-panjakana mpanao lalàna de tsy manana maizy azy fa dia atelilay pouvoir exécutif atelilay fitondram-panjakana atelilay fitondrana folobe zany de io no ataony de lasa zao ny faran'le elefer ka eto zany de tenenina aminareo fa ny io elefer io dia tsy tomponantoka amin'io ny atokotiko Madagasikara ary tsy te iray tsokombakomba amin'ny fitondrana amin'ny fandehany elefer io zay ny zava-misy zay ka ohatran'izay io flyover le flyover zao de io de natsofoka atao fotsiny nefa hita fa zavatra efa tsy mety de mbola na raha ny hoe ny principe fampidirina an'io dia tokony le flyover ane mandeha aloha zay vao nandeha ny elefer fa tia ny flyover no atao terena ny elefer aloha de zay tenenao akazy hoe sarety mitorony ty sarety mandeha aloha de nomby atena de le omby tokony hitarika andrea lasa omby manao marche arrière de zay de sarety azy efa higidragidra no mitarika azy raha hoe mandeha am'izao mainka fa sarety anao marche arrière kinona fa tsy ny
mandehany am'izay tsy falehan'le zavatra ka izay zany ny fandehan'le resaka elefera fa tena mampalahelo mihitsy zany raha ny fisehony zavatra am'izao fotoana zao a ny fiainam-pirenena momba an'io flyover ary momba le flyover raha siko tenkely satria 4e arrondissement tafiditra amin'ny toeran'io a eto Anosy ery Atsinanana ery zany de fa mba misy ve ny atao hoe mesure d'accompagnement satria tady tsara fa ny tena mba efa tany ivelany tany any mahita amindreo firenena lehibe reo hoe zany hoe superficie faritra anaovana zany flyover zany fa de misy ny trano arodana misy ny rano tsy maintsy io rano kopo tsy maintsy jerena momba an'io ny trano manodidina tsy maintsy jerena ny resaka fandehanan'ny fitaterana an'io jiro tsy maintsy jerena mba efa misy an'izany ve ny jerena sady atao fotsiny io aloha de zay makany sa atao fotsiny nakanan'io flyover io de mety ahodina ry amin'ny zavatra hafa nay zany mety hitranga dolo zany atao fotsiny zay tafiditra azy matoatra an'izany dia atao le amody misy sorotsoroana fotsiny arodarodana fotsiny fa le vola tena efa mandeha ry amin'ny zavatra hafa ka eo zany mila apetraka zay zavatra zay hoe ary milo fantatry ny eny amin'ny fokotany sy ndretrarehetra mihitsiny hoe makay zany tokony ho fantatra zany no vo amin'ny fokotany hoe aiza dôly a ny trano voakasika am'ty flyover ty a iza ny toerana sehatra aza voakasika am'ty flyover ty a mba efa misy ve natao hoe mesure d'accompagnement momba ny zavatra zay fa tsy hoe voatery vo de sorotsoroana fatamy fotsiny na tsisy fakana ny hevitry ny fotony zay angamba no azo tenenina momba an'izay mazavazava zay satria tsara ny tondrana fanazavana amin'iny zao manko le zava-misy le fanjakana zany am'le hoe tsisy nininina mandeha am'zay lolony am'izao de menatra an'le vavana atao koa député colonel Rambo de tsy maintsy asina etsiny hoe fandripantrika kely mipetrapetraka eny zao RN13 misy sary eo avoaka kely fa le sary RN13 misy olona nandalo any de hoe nanaovana tena fanombohana makotrokotroka misy le RN13 de ho atao le RN13 de tonga tany daholo de nandany mbola be mihitsy fa 10 andro taorianan'izay député colonel Rambo tsy mbola misy nininina mandeha any am'le RN13 na lalam-pirenena 17 fa de otriny hoe satria voafatotry le vava tsy hanao politika etsony raha tsy vita fa tsy hoe raha tsy manomboka de nisy namoaka vidéo misy fa mbola tsy alefantsika moa le vidéo androany zany fa ohatran'izay zava-misy de ohatran'izay zany zao le flyover ty satria voafatotry le vava tamy 2018 de atsipikely eo aloha amin'ny na hoanina tsy hoany flyover tam'izany raha ne tsy ho zato irery fa misy anankiroa fa ty moa zany hoe tsy maintsy miteny de io hoe fa le anankiray tary zao de ona de hoe izy ny filompamitaka am'izany izy ny filopalao asy am'izany zay indrindra de ohatran'izay koa le resantsika zany zao le tanamasoandro le tanamasoandro de hoe ao anatin'ny 5 taona de afidreny daholo ny lapan'ny anteny miram-pirenena mibirao amin'ny ministera rehetrarehetra de eny anao zao anie io tanamasoandro io de hoe hanaovana kianjangeza be mihitsy ny andraisana jeu de juillet 2023 fa tsisy an'izany any tompoko fa ohatrany chantier zavatra kely atsangatsangana be da be no hita aloha satria voafatotry le vava de menatra am'le 2023 ho avy tsy navita nininina de mba ataotao kely eo daholo le fototra rehetra sy le pozipera kely sintsisa de zay angamba le mahatonga zao de miady any Ukraine sy Covid sa tena tsy fananana amin'isy hoe gouverneur c'est prévoir de fa manana vision mazava be mihitsy hoe raha manana vision de fa hita daholo aiza ny zavatra atao de aiza ny vola entina anaovana anty zavatra io eto manana fa tsy hoe tenenina fotony am'izao nefa le zavatra mbola vola no ety manana mihitsy mbola tsy ananana na ariary aza député colonel Rambo mbola misy jeune baka toliara ho avy eo zany mbola iresadresaka eo fa atsika koa miezaka mamesehatra ho an'ny tanora satria zay ny message ny président Marc Ravalomanina hoe masahi mijoro fa tena mila atsika ny tanindrazana de nandefa afatra maro be ho an'ny antoko rehetra ho an'ny fikambanana ho an'ny olom-pirenena de miezaka misy mamaly am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tena zay ijoro satria tena latsaka katerena ny firenena ka amarana antsika azy député colonel Rambo boribory tamy fahaefatra miaino sy manaraka anao am'izao fotoana zao ny ponina eo anko reo mpikatroka de io sika hoe aleo aloha hoentina reo teny fanetana sy zavatra tokony ho fantatry ro namana ao boribory tamy fahaefatra zany zay nahavoafidy ny député colonel Rambo ny etiko hanetanana any eo amin'ny
ho an'ny boribory tamin'ny faefatra sy ho famaranana ny fotoana zany satria mbola raha mifahafantarako azy dia ho hiakatreto ny zandrikely avy any Tuliara dia ny kabary ny filo marka Ravalomanina filoany antoko zany tiako ampitana ho aty atsika ty amintsika ty amin'ny boribory tamin'ny faefatra zavatra anankitelo zany no teneniko eto de voalohany indrindra mahatoky ny antoko dia itsika aty amin'ny fokotima satria zay no rafitra misy eto amintsika fokotima de miakatra ny comtima de miakatra ny distima de miakatra ny regtima de ohatran'izay dia ho atsika ty amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany dia ho atsika ty amin'ny fokotima zany dia voalohany indrindra saia milaza ny tsy mety saia mijery ny ho avy ty fireneny tya any amin'ny fokotany misy naroa ina tiako tenena am'zany tiako tenena am'zany de zao ny olona rehetrarehetra tamin'ny antoko amin'ny toerana misy azy tokony andray andraikitra tatandrify azy avy ianareo eny amin'ny fokotany zany de tokony andray andraikitra voalohany indrindra ny zavatra tsy mety eny amin'ny fokotany ohatra zavatra tsy mety ataon'ny président fokotany zavatra tsy mety ataon'ireo voamerareo tadio tsara fa raha any misy zavatra tsy mety ka tsy voatenitsika manitsy azy dia veranjavony fotsiny ny zavatra ataontsika amin'ny manaraka tsisy vokany ny zavatra atao manaraka satria tadio tsara fa any ny fototry ny zavatra etretra atao sa i zany tsika manana an'izay fijoroany zay hiteny hoe or président fokotany io tsy mety zavatra ataonao ty ho atsika any zao de hoe aiza ny liste électorale fito mianak'izay ny eo raha fito mianak'izay no tovitolona naranay tokony bro-pifidianana anankiray zany misy anay fa tsy hoe eto amin'ny fokotaniny Lavato-Pasika izay fito mianaka andeha hifidy ary amin'ny fokotaniny Akazo Tomaroa aty amin'ny farany Atsinanana aty zay tsisy eritreritra mihitsy hoe any ane no ny anaranay fa rehefa amin'ny fokotaniny Lavato-Pasika izay menakavy de ao zay no mifidy ary bro-pokotany anankiray satria trano anankiray zahay zay matsy ny politika andreo entina angalarana ty fifidianana ty satria efa hitany am'izao fotoana zao fa efa misongadina arak'izay izy araky ny toerana misy azy ny atokotiko Madagasikara de atao daholo ty resaka atao hoe paikady maloto sy ndretrarehetra tya entina amtahana ny mpifidy any zany de zao de efa jerena hoe atao hoe rakoto de atolo zay menakavy fito menak'izay de ato fa tsy hoe rakoto rainy no ao dia le zanany mitondra an'le rakoto aria Sonerana ny anankiray aria Peflo Ambodirano fa tokony fa zay mifanaondreo zay de tsy mijay dikan'izay zany isika ao anatin'ny fokotima zany de efa manaraka akaiky am'izay zay ny andraikitrika zany zay hoe sahy mijery an'izay fa tsy ho ampitahoriny eny amin'ny fokotany na ampitahoriny ny ao anatin'ny voamerena dia tsy sahy joro am'izay de tsisy dikany zavatra atao faharoa manarak'izay dia tsy rehefa mahasaha manao zay tokony joro hatramin'ny farany hiteny marina ilazany hoe tsy mety zao zavatra zao fa tsy mahafantana io de io de mijanonao fa mila toizana foana le zavatra atao raha samy manao an'izay nareo nefa tsy mijoro hiteny hoe tsy mety ary raha ohatra ka ilaina dia atao fatapoko fatapirana fa zavatra tsy mety zay le fijoroana marina hoe tsy azo vidina tsy mivarotra fanahy na hiteniteny ny président fokotany ho atsika any hoe mba atao moramora moa fa aza laina baraky zay fa tonga fa te trano mibro fokotany de ao mibrao zay indrindra fokotany de ao mibrao fa tsy any trano président fokotany de any tonga de miady na miandro hitondrana voaka mihitsy miteny hoe tsy mety ty zavatra ty de zay le fijoroana amin'ny rariny zay hoe zao no izy lalàna de tokony arahany io ary tadio tsara fa zay matimmantima mijoro amin'ny marina ary manaraka ny discipline manaraka ny lalàna fa tsy manao ny finanana aretin'ity izy menakavy am'izao fotoana zao zay atao hoe champion de Madagascar na champion du monde amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy resaka indiscipline ary ny zavatra atao ny farany dia tsy maintsy inona tsy maintsy retiny za zavatra any hoe
tena mindro ankafa tsy maintsy vitsy zay ka zay zavatra zay zany miaro atsika zay zavatra zay zany araka ny teneniko tao hoe fanomboana fotsiny lay tamin'ny sabotsy fa ny zavatra miaraka zany de zany efa teneniny zany hoe zao zany ny zavatra ataontsika manaraka zany zao dia rehefa vitsy zay tsika manana ny eo amin'ny ny eo amin'ny atokontsika manana ny rafitra mipetraka de ataony tatitra any amin'ny distime manany amin'ny comtime hoe zao ny zava-misy de aondray am'je mandray ny andraiky indray zavatra zany hoe ny dikan'ireny tenenin'ny filoha Marc Ravalomanana ireny de isika rehetrarehetra zao manomboka mikambana sy tompona andraikitra ato amin'ny antoko mpikambana isika membre am'voany Foktim isika membre ny braony Comtim isika membre ny braony Distim isika solombavam-boaka sy pro politique samy manana ny andraikitsika dafolo amin'ny toerana misy atsika amin'ny fanatratraran'ny tanjona de tsy nina fa fanavotana ty Madagasikara tya am'izao tena hoe fahantrana mangiry firy mahazo atsika zao tena farahidiny fa raha atao hoe misy ny tena farahidiny de tsika malagasy fa mety tsy te ho raty fotsiny ny olona miteny hoe nareo ne fa efatra fa raha tena zao zava-misy zao dia tena farahidiny tsika jerevy fotsiny manodidina fomba fiainatsika manodidina fotsiny jerevy ny kanalina andretany iny jerevy ny olona mandeha amin'iny sy ny rehetrarehetra tena jerevo fa tena farahidiny jerevy ny fitombon'ny mpivarotra ary zao zavatra rehetra azo amidy de amidy mba hinanana na ny tena aza de fa imo hoe fa mandeha efatramy na vilany andrahoana sakafo de tena amidy de hoe raha manana vilany telo ray sisao de ny roa amidy aloha de andrahoana aloha vary amin'ny ankiray esorina de androana indray loka avy eo mampalahelo ka zay zavatra zay zany no tiako ampitaina amin'ny eto amin'ny boribory tamy fa zany miandry atsika zany miandraikitra miandry atsika ka dia mbola misy an'ny namana avy any Tuliara moa hiditra rehefa avy eo fa de atsipy zany zay toromarika zay ho atsika amin'ny fanatanterahany andraikitsika mialany amin'ny fokotany mandrapatonga aty amin'ny andraikitra misy atsika tsirairay amin'ny aty amin'ny structure misy ny antoko aty zany zay angamba faniry no azo tenenina zany fa mbola betsaka mbola be de be ny zavatra azo tenenina fa zay aloha no azo tenenina ary manomboko zao dia tsy misy afa-tsy ny fanetanana sy fametrahana ny olona amin'ny andraikiny amin'ny zay ao anatin'izay hoe fanatanterana ny fitsingeran-taona ny faroapolo taona ny antoko tiako Madagasikara zay ary de feno fakasitrahana ny député colonel Rambotsika niaraka tamintsika tamin'izao maraina zao nisy ihany koa ny fanadidina samihafa ny antsika teo Rina Rabe Mananjara efa voninao satria dia andray any Clovis izy zay avany Toliara efa miandry isika zany ho avy Clovis de efa ato izy amin'ny laka misy koa raha tsisy ny fiovana de ho avy koa ny tanorantsika avany Fianaratsoa de efa miaraka daholo ny rehetra de manapazotona iasika ny miara-manonja zany de eo daholo ny rehetra fa zany dia apetratsika ho zava-dehibe ny amin'ny hoe misokatra ho atsika ny fandarina miara-manonja ahafahantsika maneho hevitra ary zay maha-député colonel Ramboazo masika ara-panehoan-kevitra ary tsy mitsitsy fitenenana fa de zay le botsy mivily rehefa misavatra ambara de tonga de mahitsy arak'izay fa tsy mibilibilika akoriny amin'ny fomba le mahazatra le am'izao fotoana zao am'le fitondram-panjakana nondray rina fa eto zany de efa manolotra ny fisaorana dia firaritsoa atsika rehetra ty mbola hiatrika didy amanandraikitra araky ny nambarako teo hoe mbola manao ny adidy farafananana ray aman-dreny dia tsy maintsy de hiazakazaka zany Rina anao an'izay fa de avelako amin'ny Rina zany ny fitantanana fara mifandarina miaraka amin'ny vahintsika ndao Rina ina de misaotra ny namana faniry Razafy Manantany mitondra an'izay fanadiadina sy ny nandraisany ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany faefatra ny député colonel Rambo dia omendalana zany ifaniry amita ny adidy amanandraikitra araka nefa nambara teo dia tapany faransika amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ny namana Clovis izay avy any Toliara no raisitsika izy moa zany de efa teto izy tamin'ny repandeha zay
de verina indray satria mivoatra ny raharaha de hoy itsika hoe mivoatra makaisa mivoatra me tsara sa mitsingidina ome ratsy dia mitsingidina me ratsy izay no ambara moa zany fa eo izy de anazava azy eo i Clovis dia avy amin'ny hoe mijoro hoan'ny toliara de tonga de tsoriketo hoe may lesona ny tanora ny toliara satria ao anatin'ilay ateny tamin'ny voizina tamin'ny 20 taonan'ny tiako Madagasikara de inona moa le voalohany sai mijoro dia mino zay le izy ka nareo zany de hoe mijoro hoan'ny toliara efa vita zany aloha le voalohany le hoe sai tsy hoe vita zany fa efa ao anatinareo le hoe fahasahina de mijoro zany nareo zany miaraba ny Clovis reno miarahaba namana Rina de miarahaba ihany koa isika rehetra manaraka an'izao fandaharana miara-manondray zao manaraka an'izay tsy halino ny miarahaba ny vahoaka ny toliara sy ny manaraka amin'ny tambazotra tserasera maneran-tany miarahaba anareo tompoko eny ary iresaka raharam-pirenentsika i Clovis iresaka momba ny toliara iresaka momba ny tiako Madagasikara resantsika daholo zay azo resana resaka momba ny tanora fa te an-tany kely ny Clovis aloha hoe Clovis hoe mpanaraka baolina ny baolina ny eto an-toerana sy ny any velany Clovis dia manaraka baolina ny eto an-toerana sy any velany de haiko moko moa ny teanao anatin'izay ao satria iarahantsika mahalala am'izao satria vaovao milatsaka vaozao mihitsy vaozao dia i Cristiano Ronaldo dia lasa niala amin'ny Barcelone niala amin'ny Manchester United de nifindrany amin'ny hifindrany amin'ny Barcelone zay zany vaovao misy am'izao noho nino mahatonga an'izay araky ny analiziko dia zao tsotsa rehefa hitany fa tsy mamokatsy izy ao amin'ny Manchester dia aleony zany mametsa-pialana miala zany satria fa tsy mahomby zany le zavatra ataony ao amin'io ekipa nisy azy vita nefa ny contrat mbola tsy vita de aleony zany satria mahatsapa zay le olo mahatsapa fa hoe efa reraka zany efa tsy mety aminy le ao de aleo izy miala de ny tiako tenenina de zao hoe ampitahaitsika ny zava-misy eto Madagasikara alaitsika ohatsy zao farany teo de nanao fihetseketsehana ny interne amin'ny resaka amin'ny paramed amin'ny médecine zao nanao fihetseketsehana noho ny zay tsy fahombiazana ao amin'ny ministera raha na ampitahaitsika am'le mpilalao baolina kalaza ity ny ministera misy amitsika eto rehefa tsapany fa misy zavatra tsy mety ao de tokony miala na mbola tsy vita zany contrat sahala am'izay ny resaka jirama tsy misy ny zavatra mampikiakiaky ny vahoaka am'izao fotoana zao fa ny resaka jiro sy rano ary ny fidangan'ny vidiny soloka zay fa misy ny distrika tena hita tokoa fa misy zay fiakarany vidiny soloka zay tsy lazatsika ohatsy ny distrikany Ampanihy resaka soloka eo Ampanihy am'izao fotoana zao dia Ampanihy andrefana satria vonalefana namana teo ity message ity 20,000 ny 2 litatra gasoil de 20,000 ny vidi 40,000 francs ny vidiny gasoil ao Ampanihy andrefana ny essence 7,500 ary tsy misy tobotsoloka ao fa ataontsika hoe mety amin'le bidon kanefa ny eo mihasy efa nametsa 25 litres no azo ka reto any amin'ny district zay tsy misy tobotsoloka reto zany hatao akory reo de ao amin'ny commune Beroy hoy naman'ity ihany dia R1,000 10,000 zany ny essence 2 litres ve zany sa ino 2 litres ka de nisy olom-baovahoaka lasa manao docteur après la mort ka eto dia mitodika amin'ny ministerany angovo satria
lasa miteraka zany fahasahirana ho anahin'ny mponina any antoerana zao toejaraha misy zao satria io fidangantsoloka io lasa misy fiatsaikany any amin'ny fiainany vahoaka madinika ka ataonareo anakala hafa zahay antimo any io fampitovizonareo samby anatiny Madagasikara atsika eo ka manino ny any ampanihy 8,700 fa manino ny aty lasa 3,700 3,700 ny gazoil zay la tsy diso eto Antananarivo de ny essence 4,400 izy zay sy 100 4,700 fa nanino ty any aminay lasa 8,700 amin'ny district any Ampanihy Andrefana amin'ny commune Beroy Rayal. Ono efa le tsy kanefa azafady kanefa ity de solombavambahoaka lany ao ty tena fanatika am'izao fitonjana zao. Tena fanatika ary tena miaro mafy an'izao fitonjana zao io solombavambahoaka any atoerana. Fa manino anao anjay matao solombavambahoaka ity zavatra misy any amin'ny district misy anao toy manino tsy ahitana vahaolana. Zany hoe ny fitondrana no arovany fa ny vahoaka hoana am'izao zava-misy zao. Resaka solika fotsiny zay saky antaniko teo mantsy amin'ny hoe tsy station any tsy station de resaka bidon zany le izy nefa le voafetra ahoana tsara kay hoe ny iainanareo zany any amin'ny faritra atsimo any amin'ny ty resaka crise solika ity zany hatram'izay zany ka ny hatram'izao le fomba fiainan'izy ny fiainany de zao hoe io resaka ratsolika io satria zao ny any aminay ane raty ny lalana satria misy fandraisany amin'ny lalana crise dikan'izay zany lafa ratsy ny lalana miha mitombo bebe kokoa ny fandaniana tsoloka ataon'le fiara ka lasa ny frais fiara eo amin'ny 100 km lasa fa Rayal sy 10,000 misy tena lafo hoe ataontsika zao hoe 30 km Beza sy Beala lasa 50,000 30 km noho ny vokatsiny noho ny fiakaran'ny solika sy ny lalana ratsy sahala am'izay koa Toliara sy Beza ka io mety lavo am'izao fiakaran'ny solika lasa hitombo lasa misy tena effet ny any amin'ny vahoaka mitsongo vahomana. Mandeha ny resantsika Clovis tanora avy any Toliara mijoro any Toliara inona ny tena misy problème ao Toliara ao am'izao fotoan'izao raha ny vaovao avy any aloha tonga de omenanao avy hatrany zay hoe inona ihany ty olona tsy misy farany ty miendrika ahoana ny isehon'le izy indray satsanao raha fa marina zay zavatra zay misy problema ataontsika ohatsy problema zao ny ao Toliara amresaka mpianatra eny Manday université io velohany namoaka calendrier de bourse ny avy amin'ny ministère dia 3 mois ny navoaka anjareo de rehefa aveo ny vadika iny zavatsy iny lasa 2 mois fa misy afisy mihitsy niboaka hoe 3 mois nivoaka de hanika nisy fitsoarany teo amin'le mpianatra le zavatra satria hafa ny navoaka atoa hafa ny raisin'le mpianatra zay zany le zava-misy le lasa nisy karazana menasy an'le lideran'le mpianatsy ny président d'université hoe io ane olo fanigady olo sahala am'izao hoe lasa tsy amin'le raha takin'le mpianatsy tsy vahana fa lasa navio lalakafa le zavatra kanefa raha marina ro takin'le mpianatra lasa zavatra hafa no namadiha anazy ka eto izahay dia aoka re olombelona manahaka anareo ananareo ary nandalovanareo ny zavatra andalovan'ny tanora am'izao toy izao koa namana satria fanilitsy aho ilirako resaka tanora ilirako resaka tanora maro ny tanora am'izao fotoana zao indrindra amin'iny faritsy antsimo ony dia tsy anasa satria tsy misy paikady mahomby ho an'ny tanora no ataony izao
fitondram-pandrakana izao. Ary na dia lafa vita zany fianarany ankizy eny amin'ny andreromanontolo dia lasa manao zavatra hafa, lasa manao casse-point, mitarika posy, lasa miasa am'karany. Tena be dia be mihitsy no lasa mpitarika posy ny tanora. Hany ka lasa mafy ho anay ny tanora zany zavatra zay. Fa eto dia fa manolotsy vahaolana ho anan'le fitondram-pandrakana. Io resaka tsy fananan'asa io dia mora ny hamahanana io satria zao ny anto. Amin'iny faritra misy anay iny farany maro akora ilaina eto Madagasikara. Tokony hanangananareo usine de mba afahany le tanora miasa raiky zay. De le paikady mpampianarana misy eto Madagasikara mihitsy tokony mila ovaina. Satria zao tsy mifanaraky amin'ny zava-misy any amin'ny faritra ny fomba fampianarana eto Madagasikara fa tokony ny tanora dia misy fomba fampianarana resaka formation. Tokony hisy zany hoe resaka formation, resaka arakasa. Satria rehefa vita ny fianaran'ny mpianatra raha mila asa projet de mila hoe formation 2 ans na 3 ans. Kanefa le tanora ino mo formation hataony io? Izy tsy nandalo resaka fampiofanana, resaka arakasa zay. Ka io tokony hifantohana zany hoe tokony hisy na dia any amin'ny anjerimanontolo zany tokony hisy koa ny fanofanana azy amin'ny resaka arakasa. De ino le arakasa tiako tenenina? Ohatsy zao amin'ny faritra antsimo iny dia misy ny safira. Safira, misy volamena, misy ny resaka fiompiana, misy resaka fambolena, dia ny zava-misy any amin'iny faritra iny no ampiofanina azy. Satria ohatsy zao ny resaka volamena zao dia ofanina manokana izy hamokatra ny volamena io ho lasa firavaka de rehefa vita ty firavaka ty de reo tanora reo na ny mpanjahara no mandefa le vokatra vita any ivelany fa tsy alefa any amin'ny ministère bakao mandravona le volamena. Kanefa zahay any no tena maro azy lasa ato amin'ny fohy be mandravona lasa tsy hita, lasa bolongabiro hita ao anatin'ny io zavatra. Fa aleo ny tanora malagasy sy ny mpanjaraha malagasy ro sehatra amin'ny sehatra de ny tsy ataotsika am'le resaka hoe bolongaby de atao anatin'ny coffre sy ny sisa fa tsika baketo Madagasikara ary any amin'ny tany zay misy an'le volamena no ananganana an'izay usine zay mba hiteraka asa ho anahin'le toerana mpamokatra volamena le izy sady mampilitsy fidiram-bola ho anahiny. Zao mantsy le izy ry Clovis. Efa betsaka no niteny zany satria solution man zany tenenina zany hoe tokony anao an'izao, tokony ananganana orinasa any toerana de mba tonga de eo no le vokatra de mba misitraka an'izany zahay any toerana sy ny sisa tsy any aminareo ihany fa amina toerana maro eto Madagasikara. Efa betsaka no nanolotra sosikevitra ohatran'izany vahaolana mpitondra moa miteny hoe reo mpanohatra reo tsy manandraraha fa tsy mitsikera nefa zany efa vahaolana zany fa zao zareo tsy manao izy tsy manao izy fa zavatra fa mamaika azy kianja manara-penitra no mamaika azy teleferika no hitrosana vola any amin'ny compagnie amin'ny société frantsay zavatra fa mamaika azy resaka fety nananganana direction manokana direction d'événement any amina fiadidiana ny république zany mamaika ny mpitondra fa ianao miteny hoe zao solution fa tsy manao izy dia ahoana ary ny mandany ty efa hoe fataona dia ahoana ny fahitan'ny tanora ny toliaran'izay. Zay le raha niteneniko teo hoe tsy manam-paikady ho anay ny tanora zao fitondram-pandrakana misy ankehitriny zao. Hany ka lasa mirona amin'ny zavatra hafa ny tanora. Ary zay ny antony tsy mampandroso ny Madagasikara satria tsy manana plan ho entina hiatsehana ny ho avin'le tanora. Zay le tsy mampandroso antsika etoa satria tsy misy zay paikady ary tsy niomana amin'izay zao fitondrana zao. Ka
tohizako ihany am'le resaka zaho manko moa militsy am'le resaka vahaolana ihany amin'iny faritsy antsimo de ny resaka kianja manara-penitra no mahamaiko hoe ianao teo anty fitondram-panjakana fa io kiandra ny volana amboaranareo kiandra eo re tompoko raha ataotsika ohatsy ny rano ny lahy izay very fahatany any Andranomasina no asiana barazy sady mamokatsika herinaratra no lasa mamboly ny tantsaha ary afaka iompiana tsonjo le rano dia fa misy fidiram-bola ary afaka miasa amin'io ny tanora kizeny tsy manao ka zay le tiako tenena hoe tsy capable am'izay le zao fandrakana zao fa zavatra izay tsy lahara-pahamehana no mamaika azy ataotsika hoe ika ny laha ohatsy moa le reo tanora reo tsy anasa tsy misy raha hohany de ino ny fomba hiatsehany an'izao fanatanjahantena zao i anefa mosare de hanao hahavita hilailay amy resaka fanatanjahantena tanoranona no hanao an'iny fa raha tokony laha zay tokony hay fahampandroso ary hanome vahaolana malaky ho anay ny tanora ro tokony hirosoana eto Madagasikara indrindra amin'iny faritsy antsimo izay manan-karena zao ny saorako ny filoha Marc Ravalomanina tamizy nitondra dia nisy projet maro nataony tamin'iny faritsy iny satria tsy laza fotsiny asisatina mihitsy sao de tsy fantatra ny sasany ray laza ny sasany falainga ndray tsy laza fotsiny aho ny ao antsakoany avy any Abeza ho nanamboarana lalana iny jusqu'à ny Diego ary nisy herinaratra baka ao amin'iny antsakoa iny ho taritina jusqu'à ny Diego fananamora zany resaka herinaratra amin'iny faritsy antsimo rehetrarehetra iny dia manaraka an'izay koa maro ny karazana projet maro samihafa satria ny maro ny mpizahan-tany ny avy tany ary maro ny raha dia ny asany tanora ary tsy nisy tanora nitoretoreo nanao akory fa nilamina satria mandeha tsara ny fiainany fa am'izao fotoana zao tena mahakivy zany ny zava-misy any amin'iny faritsy iny satria lasa anakalahafany zahay any atsimo ane tena anakalahafa ka ary tsy vakian'izao fitondrana zao lohany any amin'ny faritsy antsimo ary zay mahatonga io filoham-pirenena io tsy avy ao tiliara am'izao fotoana zao satria maro ny zavatra nampanantenainy tao fa tsy misy tanteraky tsisy tanteraky tsy laza fotsiny aho ny kianjany metrakirany tsy vita anefa ny ministerany sport dia avy any aminay i teo moa nilaza zay tamin'ny farany teo hoe fa anatin'ny programme anasa amin'ny 2023 ho iny 2023 fa ho tampotsy mandanareo ka ia koa havita raha zao eo tsy vitan'izay fa ny tanana ny Toliara tena maloto tsy Antananarivo eto avao maloto fa ny ao Toliara tena maloto tena lasa raty tsy arakaraky ny maha ville lehibe azy Toliara am'izao fotoana fa tena maloto tena tsy hay mahamenatsy tena mahamenatsy na milaza azy eto aza tena mahamenatsy satria tsisy fikarakarana nefa le tsenany Toliara io tamin'ny fotoanandro président Ravalomanana namboariny io izy mihitsy namboatsy ny Sakamaka Ravalomanana namboatsy ny Sakamaka maro ny tsena namboariny Ravalomanana tao Toliara ary tamin'ny andron'ny Ravalomanana ne feno jiro sakarazana amin'iny tanàna ny Toliara iny ary hitanao tokoa hoe zao ny grande ville ny faritany Toliara ary ny boaka ary ny hatsara fa am'izao fotoana zao tsy mahamenatsy zany ny ilaza azy eto fa tena feno raha maloto amin'iny lalina ety aseroa inona no andraikitry ny olom-pirenena malona ny toejavatra tahaka an'izany raha tao amin'ny faharoapolo taona ny team tetsy amin'ny Magro zao dia iny le slogan hoe say mijoro mino ahoana tafitany amin'ny pony Toliara ve zany manoloana ny raharaha ohatra zao mila sa mila mijoro mila mino zay le lesona fa tsy hoe hitaraina fotsiny ao fa hiliratsika iny hoe tafita ve le hafatsy eto aloha dia miarahabantsika tiako Madagasikara nahatsatsy ny
roapolo tao engany mba tsatsiny mifanesy isika rehetra le resaka fahatsapana manahaka anay zao ary zahay ary ny aotoliara dia fa mahatsapa satria ny antony de zao tsy na dia tsy manana vola zay zahay dia niakatra aty Antananarivo mba haneho ny fahararina ihany volanay zahay tsy nisy ny antoko fa vola baka amposinay zay kely fanananay no entinay satria ny ambony aminay dia ny tanindrazana raiky zay de eto dia miantso ny vahoaka malagasy aoka re tsy hatory avao tsika tokony fotoana zao tokony hifohazatsika iny isaorana aloha tsika fa mbo manana ny filoha Marc Ravalomanina izay mitarika antsika izy azasahy izy fabeny ka vosanjakitsika ka eto dia mikaiky antsika io raha maharary anao laha enganao antrano avao tsara hisy hanenty la hitorotoro avao maharary zao miakatsy solike oye vary io sarotse tsara hodarian'olo zao fa ndao mijoroa mitsangana tsika lafa maharary anao tokoa hoe mitsangana efa tsy eo rebero avao fa ndao tsika hiaraky hijoro hiaraky enta eto de miantso any solombavambahoaka atsika aloha ro antsoko veloana solombavambahoaka ty miantso anareo aho ary mijoroa anareo satria anareo no solombavambahoaka anay nareo no hitarika anay mijoroa anareo fa zahay manaraky lafa nareo manao zao manaraky zahay ary zahay vonina ary ny anatsimy fa vonina nareo Antananarivo eto koa mitsangana nareo fa nareo eto lohan'ny Madagasikara io eto abiaby raha iabiaby io ka ndao mitsangana nareo fa ka ao avao nareo antranao lafa misy raha lasa ataon'olo tsika hoe fa malemy retia fa ndao tsika tena mitsangana nareo ndao tsika hiaraky ijoro hanavitra ny tanindrazana fa tsy mety zao fitonjana misy ankehitriny zao mazava zay eny ary mamaraparasika Clovis nisy resaka atao macro tao niteneny président Marc Ravalomanina ny amin'ny hoe fionam-be-pirenena concertation nationale hoe marina hoe amin'ny resaka politika misy ny tsy fitovikevitra normal be zany fa misy ihany koa ny hitovina hevitra de ny fampandrosoana ny Madagasikara indrindrandrindra amin'izao tena hoe firenena tena sahiran'izao vahoaka tena fahadiranova na milanja azy fijaliana tsy fantatra tsony fantrana miopapana tena tsy mendrika gasy izao situation zao concertation nationale ahoana ny fahitany any Toliarana io mako moa amiko io tena lalana tokony handehanatsika laha tena mpanao politika mitsinjo ny vahoaka sy ny tanindrazana dia io ny tokony hirosoana satria zao ny antony tsika ne mila atao ny hampitovy ny hevitra hanarenana ny firenena fa laha io fizikizina ny fandrakana amizao fotoana tsy tia tanindrazana reo matoa ne tsika tsy laha misy aza olo tokony hiantso dia ry zareo ao amin'ny fandrakana tokony hanomana an'io concertation nationale io fa tsy tsika tiampano matoa tsika tiampanohy koa lasa mahatsapa an'izay raha zay noho ny ry zareo amin'ny fitonjana satria reo olo reo te hangorokarena avao ro ataony eo fa tsy hilitsy amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara ary lasa hiteraky crise onany Madagasikara la tsy miroso amin'io tsika satria io no hijerena ny vahaolana mahomby hanarenana ny ity firenena iarahamany tsara anahinareo raika avao toy fa anahintsika iabiaby io samby tompony ka tokony samby hitonja ny anjara boriky samby tanjify azy ny tsirairay hampandrosoana ny Madagasikara satria iarahamanana ity Madagasikara ity ka aleo ndao tsika miantso anareo ao anatin'ny fitonjana miantso ny olo politika rehetra tokony hiraihina tsika hanambatsa hery mba hanavotana ny Madagasikara satria tena tafalatsaka anatiny lavaka Madagasikara ankehitriny nahoana hoy tsika satria manino moa zahay tanora henan'ireo mahatsapa an'izay raha zay vomaika ve ianareo fatalohalohanay ireo tsy hatsapa an'izay raha zay ka mitsangana eto fa mankasitraka ny groupe Panorama sy ny HVM antoko HVM izay fa mankasitraka an'io ary vonina hiraihina
sy io pralahy mianala amin'ny fanarenana ny société civile koa fa PDB misy tonga teo vahiny teto ny fiarahamonim-pirenena fikambanana maro samihafa mpitondra fivavahana efa teny hoe tena io ny lalana izorana eny ary Clovis amaraparana antsika azy ary ny fandalovanao eto inona ny tianao amafisina raha misy ahatra tsy voalaza fotoanany ihany koa zao indrindrindra ho an'ny anontolo ara sy ny mpiarabelona rehetra eka fa anatin'ny fotoana famaranana moa tsika zao dia ny raha tsinjeko mafy dia mahakasika ny tsika tanora dia volany avao sanandro fa hoe nareo tanora io ho avy firenena toy io nareo tanora io ro tena handaina Madagasikara kanefa hitatsika am'izao fotoana zao fa tsy misy ny fitsinjovana antsika tanora ka ndao tsika rahalahy ndao koa tsika zoky be ndao mba mitsangana am'izay mijoroa na iha manohan'io fitonjana io ndao aviatsika hifanantona indrindra amin'intsika faritsy antsimo izay tena tsy misy fijerena antsika am'izao fotoana zao ndao tsika hifanome hery hanambatsa hery ho iray ho an'ny Madagasikara satria tsika nero handainy Madagasikara hamara io ka laha misy olombo sahy olobe mbo manoro antsika hoe zao tokony hatao arahatsika io i raha ataony filoha Marakaravalomanina io tokony tsika koa raha tokony hanampy azy hanome hery azy hoe ndao fahafaranao zahay tanora de manaraka an'izay tsy halino tsika ao tanora timy amin'iny faritany Toliara iny tanora timy faritany Toliara iny nareo ao Fort Dauphin satria fa vita joro ny tanora timy any Fort Dauphin tarihiny Dieudonné sy namana Stéphane any Fort Dauphin arabaina manokana nareo any de ao Androy tarihiny Frédéric tanora mifaritsy Anjoy zany io miasa koa entano ny faritsy Anjoy manontolo anosy le teo le teo tarihiny Stéphane io sy Dieudonné zany io amin'ny faritsy anosy de ao amin'ny faritsy Anjoy tarihiny Frédéric entano ny olo ao mba hilitsy anatin'ny antokotsika ny ao Tsimandrefana tarihiny Célestin entano koa amin'ny faritsy Tsimandrefana fa so maringezangeza iny district sivy ny anatin'io ao zay koa amin'ny faritsy Menabe tarihiny Roméo Morondava misy Roméo Morondava io Roméo io amin'ny faritsy iny dia entanony ao misy namana manko moa avy any tonga eto aby nanotsona amin'ny fahafenroapolo taona fa ny sisany manko moa noho ny zavatra maro samihafa dia nialatsiny isika rehetra staff zay ny timy province Toliara tokony miasa tsika ataotsika le hery atombotsika ny fanentana izay fataotsika isanandro dia hisy t-shirt tsika sahala am'izao halefa any amin'ny nareo amin'ireny faritra reny ka samia mandray andrara amin'ny asa ataotsika fa tsika tanora mila mandray andraikitra aza mitamany hafa hoe politika io ane resaka drala hazahoadrala tsy raha misy jala azo fa mila manana iha zay volonté hanavitra ny Madagasikara zay ka ndao tsika hiaraky hanavitra ny Madagasikara zava-dehibe zay anteneny ny Clovis zay ary io tsy hoe ho an'ny Toliara ihany fa ho an'ny rehetra mihitsy satria ilay fahavoazana ny fahasahiranana ne tsy hoe ho anna faritra ray ihany na hoe amin'ny toerana ray ihany fa tena fahavoazana mahafoka be généralisé zay no misy lorany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia teny moa zany Clovis de hoe tena le fiarahana zava-dehibe de zay tokoa le izy hoe zay le hoe miasa miaraka no fahombiazana miasa miaraka dia mitondra mankany amin'ny fahombiazana fa mandeha tsirairay ianao mitsitokotoko dia tsy tonga any amin'ny tanjona sotra ny Clovis tamin'ny fandalovana teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mampamangy ny olona rehetra namana rehetrarehetra ny Toliara farany de farany
ohatrinona zao ny frais avy any tongeto de ny eto avy any makany tena misaotra anao fa zay raha saika hony haliniko zay misaotra fa zahay raha io vo misy namanay hody any enala sy 10,000 ny frais ao amizao kanefa 10,000 ny ferany fandrakana fa nisy namana handeha dia lasa misy tsy arakaraky ny raha ny aretsaretinay bakany satria zay nanomana budget fetsan'le 10,000 i lafa atoy lasa mitombo le lasa mitombo lasa enala sy 10,000 io koa za tsy hay koa io na hanao kory koa io après satria io vidy solo ka tia manao tetaony ka tsy maintsy hisy fiaika lasa zay zany lasa manimba zay raha zay satria le olo fa niomana ary tsy zay zao fa maro ane le olo sahira mety fitsaboana no ataony aty le volana andesiny bakany fa etsehany an'le raha kanefa itapitapy koa misy fiovana zay zavatra zay lasa miteraka fahavoazana ho anahin'le olo mitsabo ohatsy makaty Antananarivo ka zay raha zay mba somary jereonareo mpitonja fandrakana satria lasa le vahoaka ro mizaka ny tsy fidiny an'le ny tsy fahombiazana ataonareo fa aleo lafa tsy mahomby dia miala lafa tsy mahomby aleo miala manahaka le mpilalao laboly kalaza teo aleo miala lafa tsy vita le ny zavatra aleo miala tsy ino momboandesa raha iny fa tsy hay zay raha bakao mikoronta ty ka aleo lafa tsy vita dia miala sa manao akory tsy aleo miala lafa tsy vita fa ho eo avao tanjana eo avao raha iny raha ty eo bobaka avao bi zao io maty avao raha io roa ka tsy aleo lafa tsy hay raha io miala sa raha sarotra ane zay tsy ary tsy mahamenatra ary vomaika manana hera zay lafa miala hoe zao ny olo zao miala lafa tsy vitany fa iahenany io lasa ataon'olo fomeheza zay eny ary hoy ny teninay télévision anankiray vahiny zay hoe no comment zay no mahalaza ny tenin'ny Clovis teo eny ary tompolasy tombovavy tonga eto amin'ny famaranana isika isorana ianao nanaraka ny fandarana miara-manonja MBS radio Madà na ny teto-toerana na ny tany ivelany rehetrarehetra any raha no hoe fiainam-pirenena eto be dia be no zavatra tiana ambara tsy tapitra mihitsy fa ny fotoana moa manapetra tsy maintsy misy ny fanajana ny fotoana zay iarahantsika ny programmation sy ny rehetrarehetra ihany koa ny grille de programme zany amin'ny fahitalavitra amin'ny radio sy ny sisa tsy maintsy arahana ka dia izay no ametrahana ny veloma mandrapitafa amintsika mianakavy indray makasitraka antsika mianakavy dia veloma tompoko